Zoma telo Desambra raika amby roapolo sy roa arivo manantitra ny arabo ambam-pirarintso anareo tompo kilasy tompo vavy miaraka amin'ny Miara Manonja miainga eto amin'ny RMBS sy ny radio Mada zany ararahanao ihany koa amin'ireo tambajotra serasera maro samihafa na ianao eto an-toerana na ianao any an-dafinarika dia anterina ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakafo satria iray ihany ny malagasy iray ihany isika raha misy ny miaina ao anatin'ny fahasahiranana dia iarahan'ny rehetra mizaka izany fahasahiranana sy afahantrana izany raha mba metimety ny fiainan'ny malagasy dia samy diokan'izany ny tsirairay fa hatreto aloha dia mbola maro no mijaly ary tena hoe mijaly ao anatin'izany fiatrehana ny fiainan'izany ka tsy maintsy ilaina ny fiarah-mientana amin'ny fiatrehana izany sy ny fitadiavana ny atao hoe vahaolana satria tsy mendrika ny malagasy ny miaina hatrany ao anatin'ny fahantrano izay no hoe laha tompokilasy tompoko vavy fa ho feny de feny ny fandaram-potoanantsika amin'ity ndray mitoraka ity tsy atao lava ny resaka satria maromaro ny vahiny ifandimby eo ihany koa ny famakavakana hoentin'ny tenako sy ny namana faniry razafy manantany toy ny mahazatra efa ao ambadika ao ny député Todso Andriamampandry voafita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahaenina izy no amakilay ny fiarahana eto ary dia mbola ifaneseo ireo vahiny maro ihany koa zany hiakatra eto amin'ny plateaun'ny Miara Manonja ny teninay fotsiny teny hoe ny anarahanao hatramin'ny farany ny zavatra rehetra izay hoentina eto satria tompontsoa antsika menakavy no tanjona ao anatin'izay miarabanao faniry razafy manantany ndao arsatsika de miraba rena arabe mananjara miraba ny teknisianina atsika ihany koa izay miasa mafy dia mizaka mandrindra ny lafiny ara-teknika sary sy ny feo ifandraisantsika na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana zany dia miezaka izy ireo manao izay fahazoantsika menakavy izany manolotra ny kobakopatanana ho antsika manerana izao tontolo izao dikan'izany dia ny eto an-toerana sy any ampitan-dranomasina any izay manaraka tsy tapaka ity Miara Manonja ity eto aterana moa zany dia mahita mivantana amin'ny alalan'ny fahita lavitra sy ny famerenana isika ary dia misy ihany koa ny mahita izany amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy ny YouTube sy ny page Facebook zany ho an'izay te hanaraka izany ny amin'ny alalan'ny onjam-peo ihany koa dia mandray isika amin'ny radio Mada 100.4 ary ny MBS radio dia ny 5.4 amin'ny alalan'ny modulation de fréquence zany na ny FM misaotra antsika satria betsaka ny fakasitrahana fakahirezana avy amintsika rehetrarehetra any mikasika ny famokarana ity fandarana ity sy ny hoe mba hiarahany rehetra anonja ao anatin'izao raharaha mampangidy hoditra ny firenena sy mampanahirana ny vahoaka malagasy izao aka fomba fiasa kely hafa kely tsika amin'ity androany ity satria dia tsy afaka ny amitina ny 420 ora isika fa raha fitininy zany dia be da be ny zavatra azo fitinina ao anatin'izany saingy ny vahintsika dia marobe mihitsy izy ao ambadika ao amin'ny fararanom-baovao sy ny hetsika marobe izay karakarainy ny RMDM moa zany sy ny lafim-baovao samihafa fa hatramin'ny omaina aloha raha ny vaovao somary napalahelo kely dia nisy aitrano be tany Manolosoa tany Vangaindrano tany zany ny aitrano izay za rehefa mahazatra ny afo eto Madagasikara dia emo zany ny aitrano ny fandorana tanàna ny fahamaizana tanety dia mampalahelo mieritreritra zany rehetrarehetra izany isika nefa mbola ao anatin'ny tolo-tanana ho an'ny farafangana amin'izao fotoana izao dia mirary soa sy fakahirezantsika amin'ireo pray-tandrazana pray-rahantsika any Vangaindrano any akoatran'izay dia mbola mitoy ny ady saretaka eo amin'ny minisitra Rotota zany dia ny minisitra misahana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy ary ny minisitra lefitra izany namaly indray ny minisitra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy ny amin'ny hoe tsisy ministera roa zany na minisitra roa fa minisitra ray ihany dia vice ministra dia zany vice ministra zany eo ambany fifehezan'ny ministra dia misavoritaka ny raharaha ary tsy maintsy misy ny fankatoavana amin'izay fandaminana zay hoy izy
tsy manak'izay nefa ho an'ny fandaminana zay nefa fa manana ny fomba fijeriny ao anatin'izay arafitra vaovao sy organigrama vaovao zay sy ny fahaleovantena ny asa ao anatin'ny fandrakofanala raha matoa vice ministre zany ho resantsika miaraka amin'ny député Toutsoa zay ho an'ny farapara ny adevitra iarahana aminy akoatr'izay dia mitodika tia Madagasikara mason'izao tontolo zao dia samy mandray diary zany tsika manoratra ao anatin'ny taratasy fikajina soratra mba ho hita ny taranaka amanjafitsika rehetrarehetra fa tsy ny taranaka amapara hoy satria ireo no napidiko izy atsika fa ny taranaka amanjafitsika rehetra any arinany fa mitodika tia Madagasikara ny datiny 3 Desambra 2024 satria namerim-bola teo anivon'ny banky mondial i Madagasikara tamin'ny alalan'ny orinasa jirama satria nisy fitantanana tsy naomby nisy tetikasa tsy nandeha amin'izay tokony ho izy ka natezitra amin'ny mpamatsy vola ka nanerena ny fanjakana malagasy mba hamerina ilay 7 miliara ariary zany todika ty ny mason'izao tontolo zao ary amin'ity androany ity ny farafamerenana izany inotsika fa eo andalam-piketrehana sy ny procédure samihafa izany ny fitondrana malagasy zay tsy mbola fahita tao anatin'ny 80 taona zany rehetrarehetra izany no fanjakana zao ihany no mampandova sy ahitantsika an'izany karazam-baovao samihafa izany ka tonga dia itodika ato amin'ny solomavahoaka Madagasikara Toutsoa Andriamampandry isika miaraba Andriamatoa député navita soa ny adidy amanandraikitra ianao satria ny sokatra omaly ny fionana teo amin'ny solomavahoaka sy ny mpantanteraka tamin'ny alalan'ny gouvernemanta malagasy dia anisany niatrika izany ianao ary omaly ihany moa ianao dia anisany nahazo anjara fitenenana 10 minitra zay niatrika izany fionana izany ary ianao no nandray anjara fitenenana voalohany tao anatin'ilay fionana na ny fasafasa ny gouvernement sy ny solombavam-bahoaka zany dia amin'ny alalan'izay fanontaniana napetraka ao zay no hifatohan'ny adevitsika isan-kiny fanontaniana mivatana amin'ireo départementa ministériel fa miaraba aloha député Toutsoa matsara indray tsika amin'izao marain'izao ya miarabanao faniry ary miaraba ihany koa finaritra miaraba ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka trany ny Miara Manonja na hita toerana zany na any ivelany ary mitombo isan'andro faniry ny miaina atsika ary na amin'ny télévision direct amin'ny MBS io na ny tena miondana radio misy ny olona eo koa ny YouTube sy ny Facebook zany zay saorana be ny olona ary betsaka koa ny manao ny partage ka dia miaraba manokana zany atsika voaka malagasy rehetra reo koa ny any ivelany zay maro mandefa SMS nareo ny any ivelany tsy ho voatonina tsony nareo na ny France io na La Réunion na Canada na ny Japon any États-Unis zany dia koko manokana zany ho anareo ny eto atoerana indray dia fitena faly ny tena ary atao koko manokana androany faniry misy an'izany hoe razan zay ao Ambatolampy ao zay tena tsy tapaka izy voana sy ny Miara Manonja de miaraka amin'ny radio izy de any tsah izy de sady miatra izy no miondana an'izany radio zany de koko manokana ho anao razan tsy izay tsy mananao angamba ao Ambatolampy ary makasitraka anao mankairy anao zany fianona ny Miara Manonja zany ary izy po de tena tatsapa mokatra ary olona sarika olona mahafinaritra ao amin'ny tanàna eo koa i tsiry vazaha zay ao ampandrina izy nandritry ny 2 taona de tena mijery foana ny Miara Manonja ny sironao moa de zay hoe tsiry vazaha de bogosy koa izy ny olona ao anatin'isa izy vazaha izy fa miteny gasy tsara de amin'ny rarosonao koa ya monsieur Tsiry amin'izany ary mankeny anao mba ho salama tsara eo koa ny ao andramena koa dia misy any Daliska zay mieno tsy tapaka ny Miara Manonja ary eo ry zareo amin'ny itsikitsika rehetra zay mioraka zao ry zareo iavotongo maromaro izy no amin'ny itsikitsika ao amin'ny faritra andramena ao dia mieno Miara Manonja ary tsy adino koa anao ry président Solofo zay tena mavitsika hatrany ary tia politika izy faniry efa sefy fokotany taloha ary mamioditra sy mamika-bahoaka tsara izy ary manaraka tsara tsy tapaka ny Miara Manonja sy ny vaovao politika kokoa manokana ho anao eo koa tsika rehetra any Akazomanga rehetra any iambombanandray iambody vona iambomitsinjo ambody ady tsy ary voatonina daholo satria betsabetsaka izy tsika maro be tsika ao ambomanarina nomeno anisy ty ary eo koa ny faritra rehetra na Tamatavy io
na any Majunga io na any Toliary io na any Fianaratsoa io de mihaino atsika daholy eraky ny lafy valo rehetra zany a eto Madagasikara zay ankasitrahana manokany ianareo ao anatin'izay ary tsy adiny koa androany faniry fahatelon'ny Desambra dia andro voalohany zoma voalohany amin'ity Desambra ity zay atrehantsika farany zany ity farany taona ity ny volana Desambra dia mirary soantsika sady amin'izany volana farany zany ary zoma voalohany androany ary miaraba manokana koa anyvato koa anniversaire ny androany de mirary soanao amin'izany anniversaire nao zany ny 3 Desambra koa moa voalazanao teo koa fa andro hafa mihitsy eto amin'ity firenena ity fa tsy maintsy amerena ny fanjakana sy ny jirama ny vola be amin'ny mpamatsy vola zay horesantsika kokoa zany rehefa avy eo dia mankahira atsika hatrany maniry soa atsika hatrany zany amin'izany ary voalazan'ny faniry teo fa hafa mihitsy ny hitondrantsika ny adihevitra androany zay ho apetraky faniro ny fanontaniana satria marina fa izany no anisan'ny teny voalohany maly ary mankasitraka tsika fa be da be ny saotra nankasitraka ny tenako manokana na ny mpanao gazety rehetra io na ny mpanatrika rehetra na ny vahoaka tamin'izay hoe fijoroana ny tena niaro ny vahoaka nitondra ny feon'ny vahoaka ary mbola naverika any noporofoko maly fa tsy hoe eto amin'ny plateau sy ty amin'ny haino manjery rehetra satria misy mitena zany hoe mahery atanàna ny tena fa ny amin'ny haino manjery any no tena hoe sa mitabataba sy eny amin'ny terrain eny akalamanjana fa mbola navotrako teo anatrehan'ny gouvernement sy ny premier ministre fa tsy matahotra an'izaniza itody soandriamampandry fa raha fiarovana vahoaka de tsy maintsy mijoro ary reny efa nahitsiko reny daholo ny zavatra tsy mety niteneniko daholo ny fahoriana mahazon'ny vahoaka ary nijoroako zany teo anatrehan'ny gouvernement iray manontolo faniry teo anatrehan'ny solombavao ray manontolo teo anatrehan'ny technicienne ray manontolo teo anatrehan'ny mpanao gazety ritany reo mivantana reny faneho-kevitra sy zay nataoko reny ary ny fitenenana ny zavatra marary ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ary satria be loatra ny zavatra tsy mandeha ary be loatra ny fahoriana mianjady an'ny vahoaka ary zay nijoroany tena foana ary zay nisy ny Miara Manonja zany hoe raha mbola misy ny fahoriana raha mbola misy ny fahantrana raha mbola tsy mandroso ny malagasy de mbola eto ny tenanay miaro zay soa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo iny ary de toy izantsika zay kokoa zay député Todsoa Andriamampandry satria zay miala moa miala fa nimponina ambany ala eny toseny de tsy miala mihitsy amin'ty Miara Manonja eto amin'ny MBS Radio Mata ity de anaovako kokoa zany le namana mahafinaritra be ny ambany ala itosy any de ohatran'izany koa tsy lavitra eo le hoe Ambomamory tsy taitra akory de nareo Ambomamory eo zany eny akaikina pitatafika eny misy azy misy raha matoa tena mafana fo misy teo de tena mangataka kokoa de kokoa atsika ao de tena efa mandeha zay ny fandaharana de sady mivatro izy manao gargoto manendy mofoanana sy ny rehetrarehetra mitatatata de eo ny client zany rehefa tonga ny fotoany ohatran'izao de ho an'ny Aurélien Alphonse Marontsetra tanora mahafinaritra mavitrika izy de kokoa anao rahalahy zay mpanaraka ny fandaharantsika zany de ampitao amin'ny namana rehetra any Marontsetra any andreo Ankiakalava 2 Ankiakalava 1 ny Ankiakandrefana Anjamaly Andranonangozy Ambody Vafao Sondrany Ambomitsara Tanambao maro be mihitsy ny fokotany ao anatin'izany Marontsetra zany anisany koa misy commune ao atia Ambinany telo Ankofa atia Manambolo tonga hatrany Voloina sy any Ankofa be sy ny any Rantabe rehetrarehetra any hatrany Malevina misy namana maro be miantso atsika de anaovana kokoa satria tena ndraindray le izy sarotrarotra be ny ahafahana manonitra rehefa rehefa misy fotoana de atambatsika le kokoa zany de saorana satria ianareo de mijery amin'ny alalan'ny YouTube zany na ny page Facebook ny MBS ary maniry ny everena ny MBS ao anaty canal de ataontsika zany tolona sezaka zany de mba ho voaraintsika ny MBS satria zany no faniritsika menakavy eny ary itodika ato amin'ny député Todsoa Andriamampandry sika satria izy moa de nanambara fa hoe hoavy fasy afasy io areteny zay ary tsitsitsy fitenenana de antotara tanterahany député Todsoa Andriamampandry izay fionana omaly zay
député de Madagasikara izy kanefa tsy misaraka amin'izay koa hoe voafidy tetsy amboribory tamin'ny fahenina araka ny fomba fiantso mihitsiny zany ao anatin'ny lalam-pandrenona sy ny lalàna ny fitsipika anatiny hoe député de Madagasikara élu zany hoe voafidy de tononona amin'izay le circonscription électorale na voafidy azy zany ka izy moa député de Madagasikara voafidy tetsy amboribory tamin'ny fahenina dia reo kasiketo roa reo tsy afa misaraka zany raha ao anatin'izay fandraisam-pitenena zay ka zao ananaovantsika azy hoenotsika aloha ny fandraisam-pitenenany député Tojosoa Andriamampandry ny vatana tamin'ny prime ministre zany hoe fanazavana zava-misy dia niaro an'ilay fametrahana fanontaniana dia iresaka an'iny zay sy député Tojosoa rehefa avy eo dia reo rehetrarehetra eo moa rehefa nataony fandraisam-pitenena na omaly de 10 minitra no namehezany départementa enina teo eo na fito no ny fehezany député Tojosoa Andriamampandry tao anatin'ny 10 minitra fa isika iresaka eto de ometrika minitra avy faravakely ny 10 minitra avy isak'ireo départementa ministérial zany ka atombontsika aloha zany namana technicienne ny fanontaniana ny antefa tamin'ny prime ministre famelohan'ny fanontaniana de ny ady hevitra de samy mihaino tsaritsika hoe inona nambarany député Tojosoa Andriamampandry zany nanoloana ny mpikamana ny gouvernement de fantoka voalohany zany prime ministre lehibe ny gouvernement sivy retour raha mety voalohany fantena dia mety efa ny aminao avy hatrany Andriamato prime ministre ankehitriny dia mikakaiky misy ny vahoaka amin'ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao zay raha mahita eo ny PPN eo koa ny kojakoja maro amin'ny trano sy ny karazana ny fahefa-mividy nefa ambany dia ambany ny asa maharitra tsy misy ny karama dia tsy miakatra ary noho izany rehetra zany dia mijaly ny vahoaka amin'ny akapobeany manapitrotraka izany koa dia ny secteur privé ny sehatra tsy miankina dia tsy mba nojerena mihitsy ny fanampiana zay atao aminy ary tsy voasoratra tao anatin'ny teti-bolona mpanjakana ny fanampiana azy ireo nefa tsarovy fa ny secteur privé ny tena moteur fampantroana amin'ny resaka toe-karena eo koa ny covid zay voalazanao teo zay tena mitombo ny kamo zao fotaona zao ary misy ny maty inona ny fepetra raisinao malehibe ny gouvernement amin'izany zavatra rehetra zany Andriamato prime ministre manaraka zany Andriamato prime ministre dia resabe amin'izao fotoana zao ity 7 milliards d'ariary ity zay nvazain'ny banque mondiale zay tsy maintsy avery ny jirama rapitso satria nisy ny fanodikodonana maro isan-karazany ny détournement ny tsy fahaiza-mitata ny jirama fantanina mipetraka zay mila valinao androany satria lina dia lina ny vahoaka hoe inona ny anton'izany ary inona ny fepetra raisin'ny gouvernement eo anatrehan'izany farany Andriamato prime ministre eo amin'ny resaka fandriampahalemana dia maro mikakaiky ny vahoaka amin'ny fandriampahalemana na ny amin'ny faritany zany na eto Antananarivo renivohitra any aminay eny Ambohimanarina dia zaondrozy ny akabetrahan'ny fokotany rehetrarehetra aminao ny mangataka hoe mila poste avancé anankiroa izahay efa telo taona ny nangataka fa tsy mahavaolana ny ministre ka misy manantena Andriamato prime ministre fa omenao an'izay efa misy ny toerana anasiana azy na iran'ny andrefana na iran'ny atsinanana eny Ambohimanarina santionan'iny tamin'ny faneho-kevitra de miaro fanontaniana satria koa moa zay le fionana zany question réponse izy de ny antefa tamin'ny prime ministre lehibe ny gouvernement resaka vidim-piainana ny fahefa-mividy zay tena lafo de lafo ny kojakoja fanaovana trano ny karama ho an'ny mpiasa tsy miakatra mihitsy ny sehatra tsy miankina tsisy bijery ary tsisy tosika ary tsy voasoratra ao anatin'ny lalàna mifeny ny teti-bola 2024 ny covid-19 zay tena mianaka amin'izao fotoana zao io moa tonga dia nataon'ny prime ministre fialana bala hoe noho ny covid-19 mahatonga zao zavatra miantra atsika rehetrarehetra zao sy ilay 7 milliards d'ariary le tenentsika andro manatantara androany aty amintsika amin'ny mason'izao tontolo zao du jamais vu araka ny fomba fitenena anazy mbola tsy fahita amerim-bolo Madagasikara ho an'ny banky raisam-pirenena zany sy le fandriampahalemana zany député Tojosoa Andriamampandry ya mazava tsara angamba iny ary samy manaiky tsika fa tena mitombana ny zavatra voalaza satria tsy mikakaiky amin'izao efaniry amin'ny vidy fiainana sy ny fahefa-mividy amin'izao fotoana izao raha olona nanana tomobile taloha dia lasa moto sisa ny ananany raha nanana bisikileta izy taloha lasa linna on sisa no ataony amin'izao fotoana izao
raha zatra mandeha bus zany le olona de efa linina once izy raha zatra mandeha linina once ny olona satria linina once daholo le mandeha tongotra io de tena hoe inona zany sisa no andanan'ny olona efa reraka ny olona nandeha tongotra ary de efa reraka amin'izao fotoana zao ny tiana tenenina amin'io zany de mba ho tonga saina ny premier ministre sy ny gouvernement sy ny fitondram-panjakana manontolo hoe marary nge ty vahoaka ty tena ao anatin'ny fantrana ny vahoaka amin'izao fotoana zao ary hitako izy tena ny aino de mandray noty ao anatin'izay ary mino fa tsy mihina tsy hoe mihaino fotsiny amin'izay nareo fa sady manatanteraka ny zavatra voalaza roa taona ange sisa roa taona latsaka sisa maheo anareo ary zay no nanambarako an'ireny faniry mba ho fatany tsara ho fantatry ny olona rehetra sy ny vahoaka sy zao tontolo zao hoe zavatra tena hoe manao tsinitsinina zany fa efa mividin'ny olona zany ny fitondram-panjakana le pouvoir d'assaut mihitsy zany no ambany amin'izao ny dikan'izany de zao faniry le mpamokatra malagasy mihitsy no tsy mena ny maizy azy zao sotsika anafatra vary ny pipepenina rehetra de lasa farana avany ivelany izy fa maninona raha le mpamokatra eto atoerana malagasy eo am'sehatra ny fandrarana no ampiana tosika no asaina manao an'izay de rehefa manao an'izay izy de io zany no vokaritsika eto de mampidibola ho an'le mpamokatra l izy sady moramora kokoa amin'izay ho an'ny mpanjifa no mifidy noho ny hoe ianao manafatra ao anatin'le izy dia vola lasa mivoaka zany le devizy lasa mivoaka le izy nefa tsika tokony ampiditra devizy raha manondrana zany tsika de mampiditra devizy de mitondra arena nge zany ho an'ny firenena ka eto zany de mahagaga mihitsy hoe tsy matoky le mpamokatra sy le mba mpandrara malagasy ny fitondram-panjakana tsy matoky le tatsaha voandrasako to ny tatsange mamokatra mamokatra ny tatsaha ny vary ny mpanao asa tanana manana zany mahaitsika reo zany no tokony ampiana tosika ary efa ampiana tosika reo ampiana izy de lasa mivoatra miaraka am'zay le fiariny de zay le hoe mitombo le PIB le arikarenanao de rehefa hoe manana le olona misy sehampiarina ho an'le olona de mitombo ny arenany mahita asa daholo ny olona eto atoerana izy nomena de rehefa miasa daholo ny olona de zay anao vo miakatra le taux de croissance ao anatin'le izy fa tsy fisifra fotsiny no mamboarinao zany ao anatin'izay rehetrzay ny vidim-piainana zao de miakatra de miakatra ao anatin'le izy ny fa efa mividy ambany ny solika tsy miakatra kory mbola tsy miakatra mbola tsy miakatra ny vidim-piainana efa miakatra maika zany fa miakatra ny solika ary ipetraka le vérité de prix grave be tsy maintsy ipetraka zay de inona ntsony ary no hoan'ny olona zao zany nge be da be nge zao faniry ao anatin'ny raha ihany hoe tsy mihinam-bary iny telo fa indray mandeha ny mihinam-bary raha ina anary de mangazo maina no hoanina misy de hoe rano sina ny sotroana amin'ny alina mampireny zany nefa mananjanaka kely le olona efa taona 5 taona tsy mihinan-kanina mahonena nge zany de tsy afa mianatra koa tsy afa mianatra tsy le mpitona nge zany ary zay maha olom-ba fidy anay madéputé de Madagasikara anay mahalala ny marary ny olona ary mikasokasoka amin'ny olona fa nareo de amitaingana jet privé nareo katakatara be nareo de tsy mba mandeha tongotra tsy mba miosina amin'ny olona ao anaty de tsy mahita an'le fahasalana mibaoka ao anatin'le izy fa mahita an'le katakatara be nareo sy ny fianakavianareo nareo de hoe manankarena Madagasikara mbola zay mbola mahagaga hoe mbola misy député ihany omaly maro mbola ny teny hoe mandroso Madagasikara misaotra ny fitondram-panjakana misaotra ny filoham-pirenena zareo tena nareo nge ministra sy ny député sy ny premier ministre sy ny filozany nge mandalo fotsiny malahelo nge naniavanareo nge zao alahelo am'ireny teninareo reny na ny namanareo hoe mbola sanareo fe miteny hoe mandroso Madagasikara am'izao hoe manankarena Madagasikara am'izao tena hoe za hoe fa inona manam-panafy rehetolo reto sahony ao anatin'le izy zay ny mahagaga ary mampanahelo nareo député namana zay mbola manindraindra ihany ve fitondrana sady amin'ny hoe manompa mivoaka malagasy nareo anatin'izany tena za mihitsy ary mbola verika ihany sady mandatsa nasehoako mihitsy ary samy ino fa ny député tim zay nandray fitenenana de samy mijoro ohatrazay zany ny teny voalohany misy tao ary tena nijoro hoe za de mijoro ary tsy matahotra zany nge veriko foana ohatrany hoe mivazivazy any no tena izy ponina mbomana moa de malala hoe tena sasa ty sombaombaoko ty aloha mahasombakona de sa faniry ary za de sahako manao défi amina olona na resaka saina io na resaka vatana io
na resaka fanahy io tsisy atahorako zany raha mbola olombelona andriamanitra ihany no atahorako ary andoliako fa raha olombelona dia sa manatrika ary sa miady na mifomba ino io na mifomba inona na saina na vatana na fanahy ary zay no joroko omaly hoe na eo aza ny premier ministre sy membre gouvernemental rehetra miaraka mpiara-miasa amrehetra de mijoro aho satria aleoko alan'andrina toy zay alam-bahoaka za de zay misy mivoaka faniry no misy zay zany a no nresahako am resaka toekarena tapany voalohany iny am resaka vidim-piainana am resaka fahefa mividin'ny olona ny karama tsy miakatra ahoana no vidim-piainana zany a miakatra ny karama tsy ahentsika ao ny karama any amin'ny tsy miakana ary a miaina nge fanira ary miaina ny karama satria tsy hafa-niaina ny orinasa tam'ireny covid reny nefa tsy nampiana akory tsisy mesure d'accompagnement no mena reny orinasa reny de raha samiana le karamaefa chômage technique de tsy maintsy miena zany vozina ny fifanarahana araka zay indrindra de tsy maintsy miena zany ny avantagen'le olona ny vidim-piainana nefa miakatra de tsy hain'le fitondrana mife an'zany resaka toekarena sy le fiarinina covid-19 malagasy izany covid-19 voan'ny covid adolo nga madagasikara no covid ahoana ny firena hafa miaina adolo nge ny olona fa zay le mesure d'accompagnement zany tsy misy ahoana ny olona miasa tena ny mpivarotra ny tatsaha ny olona chômeur tsy mba jerenao ny fitondrana mihitsy ny makorelona ndray no jereny ao anatin'le izy de mampimigny ila izy ao anatin'le izy mino sy manantena fa voray ny fitondram-panjakana sy ny gouvernementa reny titeniko reny zany faniry am'izay resaka toekarena sy ny fiarin'ny vahoaka malagasy zay eny ary zay ny amin'iny mbola olana am'izao fotoana zao ny resaka angovo rehefa miresaka angovo mankotsika de herinaratra zay amin'ny akapobeny na herinaratra zay avokariny orinasa jelamana ny angovo azavozony zany sy ny rano de mbola misotro rano maloto ny akamaroan'ny Madagasikara lay malagasy efa mba nahazo an'le rano fisotro madio kely iny na de mbola le ny accès amin'ny la eau potable raha mbola ambany le pourcentage tsika de lasa miverina ny sotro rano maloto le malagasy de mahazo jiro tsy zarizary zava-misy am'izao fotoana izao de hoenotsika indray ny faneho-kevitra nataon'ny député Toutsoa zany am'izay resaka angovo sy rano zay vatana am'ireo ministra reo de ho avy indray tsika rehefa avy eo izy ty moa zany na mahakasika Rambomanarina de mitose foana Madagasikara satria izy moa zany de député Rambomanarina ihany ko akoatra maha-député de Madagasikara azy de heverina ihany ko fa misy zay etaeta mivaoaka amin'ny distrika misy azy zay de tsy maintsy ampitany fa mahakasika foana amin'ny Madagasikara zany adevitra rehetrany ndao ary technicien tsika manaraka izay tompoko a ny minisy ny angovo sy ny misitra ny rano eny aminay ny Ambomanarina dia tapaka lava ny rano sy ny jiro raha mandeha ary dia rano potaka rano maloto no sotrony ny vahoaka ny facture ny jirama efa midangana isam-bolana ao anatin'izay koa manaraka izay koa dia ny bombonina ny aminay dia be da be ny fokotany tsy mahazo ka mangataka izahay mba meo an'izany daholo ny fokotany rehetra ao aminay iny zany resaka rano iny député Toutsoa Andriamampandry ranopotaka ny facture midangana be eferany rehetra malala zany am'izao fotoana zao ary rehefa notaniana an'izany moa le jirama de tsy manana avaly izy de ministry ny rano nanao fialan-tsiny omaly de nisy fotoana ray koa le fahatapahany jiro teto Antananarivo le fanamboarana nandekaleka de hoe nanao fialan-tsiny koa le ministry ny angovo de omaliko ataoko tsetsatsetsatsi azy sy nanao fialan-tsiny koa le be ny tanàna hoe tsy naharoka fako satria misy simba le baina zany le camion de misy simba ihany koa le bus le riandra-lanitra zany hoe matetika mialan-tsiny izy menakavy satria io moa zany efa hitany velany io le mialatsiny rehefa misy zavatra tsy mahomby valy izy zany nefa rahany izy ty zany de hialatsiny ary rehefa hialatsiny de tena le numéro 1 mihitsy am'izao situation zao no tena angamba tsy maintsy hoe anibogan satria efa ty ambany zany de efa mialatsiny daholo ao anatin'ny herinandro fialatsiny impiry no azotsika député Toutsoa Andriamampandry ya mea satria mampimiary marina ny teninao fanira nga izy ty viry fialatsiny mataonao tompona andraikitra tokony 0 erreur ny vahoaka tsy tia lalana zany maninona ary ny olona mangalatra kokely sy mangalatra hena kely ary tsy manakoanina ho ana zany mangala barikely tratra tonga de migatra firy taona nefa nao nge von'olona nge zany taona zany hoe tsy mandeha ny rano sy ny jiro anatin'ny ray andro roa andro fanira
de vita amin'ny fialatsiny vita izy any ivelany a rehefa manao erreur de tonga de miala démission ao anatin'izay zany ny fahendrena fa tsy aratsiny lavety anao sahatsika eo mihitsy zay rehefa avy eo ao anatin'le izy ary teo a alohan'ny tena koresaka rano a dia tamin'ny praimitra teo a faniry mbola nyresaka fandriampalemana ary hoan'ny Madagasikara ray manontolo ty ny dahaly zao tena voamaika miroatra any amin'ny faritany any mampanaelo a mahonina tokony ndraindraikitra ny seka ao anatin'izay eo koa ny eto Antananarivo ny vakitrano tena enjana mandry andriranantsy ny voaka amin'izao fotoana zao firy zay ny vakitrano ny alatra zay atao eny amina eny Ambohimanarina moa dia fokotany maromaro ny zonindrozy ao anatin'izay ary isoraka eto aloha ny commissariat de police ao amin'ny 6e arrondissement zay miara-miasa akaiky amin'ny tenako fa tena hoe za mihitsy miaraka manao descente amin'ireo faniry manory ny couloir fantatry ny polisy na Ambohimanarina zay isorako miaraka mihitsy a de zany manory hoe atsy ary na tsy asan'ny solombavom-boaka ary zany a de ataoko ho fanavotana ny ain'ny olona satria tsy maintsy manao an'izay ny tena ao anatin'le izy de miaraka faniry ao anatin'le izy ary reo zany mbola angatahako reo za moa tsy resaka an'le misy ny ao polisy intsony nefa tsy mahavaolana zay ny tonga de niantefako tamin'ny prime ministre poste avancé fa telo taona no niteny taminy aloha fa jenao izy fa atao zay nkeny tonga anatiny hoe ministre tsy mahavaolana reo aloha tonga de s'adresser any amin'ny PM mino andry mato premisy amin'ny heritaona isy zay poste avancé rehefa tsy manao anao de any amin'ny filoham-pirenena indray a rehefa tsy anaika aloha ny filoham-pirenena de ho hitanareo ny toyany ao anatin'izay fa mivoaka hoa aza-pijaliana ny vahoaka malagasy poste avancé ke tsoanahy tsoanahy iny hoaniko ho an'ny vahoaka iny za nke mangataka hoe mio fitaovan'ireo polisy sy ny zandary reo fa tsy ampy izy ampio ny élément tsy herovana anaky zany fa ho an'ny vahoaka za efa afoaka ny tenako ho an'ny vahoaka zany na tsy firinao anao na raha maty tsy mampanina zany fa vahoaka ny mampanahiro ao anatin'le izy zay nge maolo-pirenana matompona andraikitra ana ao anatin'le izy ary fiarovatena za koa afaka miaro tena fa le vahoaka tsy afaka miaro tena mampanahiro ary mahontsa na ny fidy io na ny tsy ny fidy zay mahatonga natezitra sy entitra ary mijoro ao anatin'le izy hoe ny fandriampalemana mba jereo andray mato prime ministre ry fitondram-panjakanao ao anatin'le izy ary mbola miteny any ao anatin'le izy rehefa tsy vitanareo ale izy de milanareo rehefa mianareo vitanainge io za de miteny ary tsy maintsy ho avy eo hoe ho mpanatanteraka ny tenanay de ho hitanareo ity Madagasikara ty sa mamme defia mamme fanamby afaniry fa raha flora valomanana no tonga eo miaraka aminay mpiara-miasa aminy de ho hitantsika jerevo ny fitondrana valomanana tamin'ny 2002 sa 2009 ny toekarena ny fahefa mividy ny sekoly nakany ampianarana daholo ny ankizy ny fahasalamana raha mbola izy ngeny teo na vitan'le amandamanaraka taiza Madagasikara amin'izao ary taiza ny fahefa mividitsika rehetra amin'izao fotoana zao fa zao nge tena mahonena le izy ao anatin'izy rano io ny teneniko anao ndraisandao sy ny angovo ao anatin'le izy tena mahonena any Ambohimanarina zao ne omeko ohatra akaiky ianao tsy Ambohimanarina fa ny Antananarivo rehetra Madagasikara fa Ambohimanarina aloha nitsapako sitako sy Antananarivo reny vohatra satria eto ny tena faniry amin'ny 12 alina lakatra amin'ny 2 maraina inge no misy rano amin'io rano tsy zarizary rano potaka zara fa mandeha ny rano misy pipitsaka zay mihitsy aloha de tsolo pipitsaka mba tsy edazako zavatra zay aloha efa metimety zay ao anatin'le izy fa tena hoe mijaly olo amin'ny 12 alina ka hatramin'ny 2 maraina goutte zany tenentsika zany de zara fa misy de amin'ny 3 maraina aloha de mandahatra le bidon jaune de eo de milahatra de manomboka amin'ny 4 de miandry ny rano hoe somba tonga amin'ny 4 le rano na amin'ny 5 de eo foana amin'ny enina amin'ny 7 le ray mpianakaviana rempy mpianakaviana lasa occupé eo izy de lasa tokony zavatra zay indrindra anao zavatra fa mifamokarana de lany fotoana eo le ray mpianakaviana amin'ny 20 alina vao mandeha le rano de zara fa mandeha mahontsy ange zany tena mampitomany zany mahavaky ny fo zany ve de vitanareo ve mbola sahiteny ve nareo ry membre gouvernement ary andray matofilo nareo député avy any amin'ny RD hoe milamina ny voaka fa tsy mijaly tokony manandrana tsy mandro kely mihitsy ireo mpikambana gouvernement reo mba hitany tsara le izy mba hitany tsara tsy mandro tsy misasa tsy miborosynify amin'ny rano ry zareo nge rehefa tapaka izy ireo ahoana zany tsisy rano zany mara zany fa ry zareo nge rehefa tsy misy rano afaka mavidy ovivy be da be
isasany soanina de toute façon any Mbatolampy any naninany ray zany zao filoham-pirenena miara-miasa an'le stara zavatry ny stara ndrainy de hotokanany any hoe am'le velorano fahafitony am'le indostrie de zavatry ny privé any ray no ketriketrehana alefa sotevite tena mampanero ale izy zay ny a tena ijoroako a za tetrako tsy matahotra anareo a averika any le izy za sy olona sasa ary nateraka ho sa amin'ny fiainana ary za sa mihitsy ao anatin'le izy sa amin'ny fahamarinana sa hiaron'ny vahoaka ary zay navaoko politika zay nahitako ny fahasaranana mbahoaka zany a de mijora zao nge faniry ay mivoaka mba manareo no hitako sy navoafidy a ny tim efa mahay zany daholo ny mpikambana tim rehetra fa zao nge na le TGV ny fidy azy any nge zao efa hoe député a betabe a tsy misy oatra anao tsy misy oatra anao ianao betaka zany ny feo fa nitako maso a sy manatona anahy tsy misy oatra anao fa tena nanenina zay ary ianao tena miaro anay am'izao na ny resaka raha io na ny famboleny io na ny marary anay ianao no miteny anay ary manampy anay ianao ao anatin'le izy ao aminay ao mbo-manarina zao faniry de raha misy ary le bombonina mbola fihitsiny no misy a de zao atao aingo tanàna eo fotsiny le izy fa tsy miasa koa ro an'ny vahoaka le izy tsisy ninina fa de aingo tanàna am'le fokotany maromaro ao ambo-manarina ka io nagatahako maly hoe fenory bombonina ny fokotany de ataovy mandeha le izy satria mbola maro koa ny fokotany eny ambo-manarina tsy misy bombonina ny atao tanevy renivohatra sy atanevy sy manodidina tsy misy de fenory eny de aza atao hoe style fotsiny le izy hoe io volamboaka ke nananovana any reny tady toy zay fa tsy volanareo fa sinina bombonina de tsy mandeha koa nge faniry fa mitaha mibaoka zany any ambo-manarina zao efa misy fokotany maromaro efa 4 mois 6 mois teo le bombonina de tsy mandeha tena mampanahelo a za zany tena vaky fofanina ary za tena mijery a manaramaso ary miaraka amin'ny vahoaka aiza raha ngatiako efa ho 1 kilometre ny filarana bidon jaune sady efa milahatra le olona za raha fa misy ny rano ny fakturany jirama any atokantrano midangana de simba daholy ny fitaovana rehetra any atokantrano sy ny amin'ny épicerie maro samihafa reny zao tokony misy onitra am'ireny rehefa simba ny fitaovana reny satria fotony fanjakana fotony jiramany na simba natapaka ny rano sy ny jiro de tsy misy koa ry fampandraisana meloa de tokony nareo nge nanolo an'ireny radio n'olona simba reny ny frigo an'olona ny tele n'olona zay simba zotsika zany lalàna droit zany tokony ataon'ny mpanjifa miady an'izany zany a de zany zany faniry anisan'ny tena olana be eto amin'ity firenena ity fa fampatenana no natao hoe rehefa eo izahay tonga de milamy délestage io misy rano efa telo taona avenao vao maika pira noho le fitondrana teo aloha nataon'le fitondrana am'izao fotoana zao ya fantanina ndray ty mentefa amin'ny ministre ny fambolena dia zay ndray zany no alefatsika député Totso de miditra indray tsika amin'ny adevitra manaraka manoloana zay adevitra sy fanontaniana zay ndao a raha technicien ny ministre ny fambolena le makibe tsy mitatatra sy ndanera de eny aminay amanetsiny a ny vahoaka mivelona am'izany asio tohadrano eny aminay fa mijaly mita tsara eo ihany koa ny fanasarana ny vavarano zay tokony atao mba hivoahan'ny rano sy hidiran'ny rano ny apipa de raha zay rehetra mikakaiky amin'ny vahoaka tsy mandray andraikitra amin'ny fanalana fako sy ny kanalina sy ny digeto maro isan-karazany ka tokony andray fipetra ny ministera eo anatrehan'izany iny zany a no miantefa any amin'ny ministry ny fambolena ity be tsy mitatatra ty moa zany a sy le makilaniera rehetrarehetra iny a amina hektara anie zany le vahoaka n'Antananarivo amina hektara zany ary zany lovana velona ny mpanjaka ho atsika fa de misy koa aloha ny akamaroniny any am'le maka be tsy mitatatra nefa nitotofany sasany de io ndray laniera mitadiaviny sasany ho angalarina de ho totofana de anliana an'le tatsapamokatra anisany maro an'izany any amboribory tany fahenina mitoy anay avaradrany io mitoy aty ambodratrimo mitoya atya atsimrano aty zany de mahazo an'le anteneny député Totso hoe apipa satria ny apipa moa zany no anisany sehatra ray natao hikajy ny resaka rano zany a eny am'ireo lakan-drano a eny am'ireo tohadrano rehetrarehetra zany de efa raha misy angambany hoe fa niokevitra nanomboka volana maro
ndresandreo député tiako Madagasikara ty tao Miara Manonja momba nyty hoe andraikitry ny apipa amin'ny tohadrano sy ny rano rehetrarehetra ty de efa landrora tamin'izany sy olo-mabahoaka tiako Madagasikara fa mbola tsy miditra ny rano tsy ara-dalàna ny refiny rano zay tonga eny anivony reny alaka ny rano reny nefa misy fangalam-vola ho an'ny tatsa zany zay makany amin'ny apipa kanefa le asa tsy mandeha araka n'izay tokony izy député Totso. Ya zay mihitsy no resahako za rehefa mandray sehatra ka hiady amin'ny tsirariny de anisan'ny arovako indrindra ny tatsa satria maro anisy ireo zay nitondrako ny hevitritsika tatsa tena anivon'ny premier ministre sy ny gouvernement satria fantatro ny fahasaranareo za koa tatsa iringiriny ao anatin'izy de fantatro le izy malala amin'ny marary anareo ao anatin'izay le mako be tsy mitatra sy lany ireny vorazanao tahiry anisan'ny tafiditra zany ambo manarina sy aterokiny eo koa zany iny Tananarivo sy ny manodidina rehetra amanitsiny no veloma ao anatin'iny zao ny fivoahan'ny rano rano zao efa tsy misy dia ny vavarano tsy amboarina tsy atsaraina nefa mamela tatsa io efa impira no ny teny asio tohadrano fa ilainy zany ianao anke tsy malany manao terrain synthétique anankiray koa de mavita tohadrano anankiray nefa ny tohadrano anankiray tena hoe fiariana ho an'ny olona ary zava-ty miteraka fiariana sy famokarana mitombo ny siam-pirin'ny olona rehefa vita le tohadrano iny satria mba mamokatra le olona mba rehefa tsara ny fivezivezen'ny rano fidirany sy ny fivoahany de mivokatra ny vary de mba velona nge ny vahoaka ao anatin'izay anao an'izany ve de sarotra de tsy ao an-tsenareo ve zany sady sarotra to nareo anatin'izay ary zay ny divako ny tenenako teo nasanao gouvernement hoe asio izay tohadrano zay ary eto faniry dia ola zaiko amin'ny vahoaka malagasy eto fa omaly voavita maromaro no nanantonana teo amin'ny fitondrana anisan'izany DG-ny apipa zay isorako manokana izy fa nanantona izy tamin'le teniko reny satria somary maivavainy nampiarako tamin'ny ministra voakasika sy ny apipa de nanazava izy hoe afaka miara-miasa ho izy tsika fa zao ny asanay nazavainy teo ny asany zao de ho hitako zany misy manantena Andriamatoa KDG fa tananao ny teninao ao anatin'le izy fa raha misy nge zany tokony erange nareo nanantona sy niantso hoe zay efa niteny foana hoe andao iresaka tsika fa mbola sy tara loatra zao dia nanantona anay izy de niresaka hoe ahoana ny fiara-miasa ary azo atao fa tsapako ozy izy le zavatra noentinao ary mitombona ozy le zavatra noentinao ary isorananao ary zany ozy izy mamiteny sy manitsy ao anatin'le zava-dehibe zany hoe olona maimiana oatra zany de manantona ao anatin'izy zay nge ilaina aminareo rehefa nareo no mitady hoe andao tsika iresaka samy malagasy sika vo niresaka nge izay za manokany ny avo fampandrosoana ny firenena kosa faniry fampandrosoana ny malagasy ka tsara azy de miresaka fampandrosoana fa akoatran'izay de tsy miresaka ao anatin'le izy satria za manana ny politika koa manana ny atoko koa so mantsy misy iteniny sasany hoe andao ivadika ary na ivadika ary non itsika de mahitsy manana etika politika ny tena olona panabe de zay no atoran'ny olona amin'ny fidazaina politika hoe rehefa ity le fotikevitra ijoroanao de mijoratra amin'ny farany ary toditsondry mampany de manaraka ny fotikevitra ny tim ary miaraka atrany any flora valomanana na iny kotona na iny katra ao anatazana zany ny tokony ampianarina ny mpanao politika rehetra fa tsy hoe atya de mitady seza de mivadibadika ohatra zany tsy mampandeha nyty fireneny ty sy azahoanao seza no atao de zay atoky eo amin'ny fitondrana de rahanao daholy ao anatin'le izy de tsisy etika ianao ao anatin'izay fa de vola sy voninahitra fotsiny zany no tediavinao ao anatin'le izy mino efa nisy olo hafa koa no nresaka tamiko koatran'izay omaly fa misy manantena fa tanterahanareo ny firesaka anareo amiko tsisy olona adala ngeto za mbola verika any raha misy nge hoe sehatra ary anankiray na ministera anankiray ka mandeha izy misy ny fiara-miasa tsy tatatata aminareo eto zay zay koa ke mamisy zavatra atao afy fa raha hitanay fa mety ny zavatra ataonareo de manginy zay ary etsy mitehaka zany isa mitehaka voalohany hoe mandeha le izy fatoizo ao anatin'izy fa matoa zay mbola mitatatata mijoro na eny anivony antemera-pirenena io na eto anivony ainao manjery rehetra io na eny akanja eny amin'ny miaraka amin'ny vahoaka io matoa zay mbola miteny de tsy mandroso zany ty fireneny ty mbola mijaly ny vahoaka fa rehefa tena hoe hitanay fa milamina ny vahoaka efa hitako fa tena hoe misondra ny fahefa mividy miasa tokoa nareo de mijery zay de miandry fivitanana no atao
ao anatin'le izy ho an'ny eo anivony ministera ny fanajariana ny tany indray zany no adevitsika manaraka zany a de hoenontsika ny resaka ny fanaovany solomamoaka todsoa andriamampandry de iverina ao anatin'ny adevitra retsika rehefa avy eo ministera ny fanajariana ny tany sy ny fananatany andriamatoa minisitra maro dia maro ny fanotofana tanimbary eto Antananarivo amin'izao fotoana izao ny évacuation nefa tsy misy inona ny fepetra raisin'ny ministera manoloana izany manoloana izany keo andriamatoa minisitra dia miresaka fananatany mangataka izahay mangataka ny vahoaka amin'ny 6 arrondissement rehetra eto Antananarivo renivohitra mba asiana service foncier ohatra ny centre fiscal mba manamora sy manamaivana ny vahoaka eny amin'ny Ambohimanarina zao dia mbola tao anatin'ny canton ny rafy izay dia any avaradrano any amin'ny bypass ny vahoaka no mandeha ao anatin'izay eo koa andriamatoa minisitra dia mangataka ny inspecteur des domaines mba omena statut particulier na sata manokana amiko tokony omena izy ireo iny izy ny député Totsoa tena zany hoe zava-dehibe daholo zay ao anatin'ilay telony resanao tamin'ny ny fanajariana tany sy ny fananatany fa ity fanotofana tambary ity zay miteraka ihany koa hoe dibo-drano Antananarivo sy ny any amin'ny faritra rehetrarehetra na Atsimondrano na Avaradrano zay hitantsika rehetrarehetra ka orana milatsaka ao anatin'ny 10 minitra de efa iny izy lasa piscine olympique hatramin'ny kianjan'ny Barea de hitantsika na zay naiza tsisy amrana ntsony eto Antananarivo zany ity moa zany de lasa bizina manokana mihitsy nilay resaka ramble de akoatran'izay tsy vitan'izay fa lasan'ny mpanambola ny tany tatsa de io ny zava-misy hitantsika amin'izao fotoana zao ya iny zany de anisan'ny tena zavatra isan'ny goavana be koa zany iny iny ndresahako iny sanky sady miteny orana no manome vaholana faniry ny teny teo hoe ny fanatofana tany ty eraka Antananarivo izy ty any Ambohimanarina zao raha tsy teny fotsiny ao Ambodimita zao de misy fanatofana tany ao Ambodiady ao Anosy Vavaka eny Akazomanga ary misy fanatofana tanimbary tsy ara-dalàna zay atao anatin'izy misy mpanambola misy karana ary karana foana manao an'izy de zany ve de rariny zay no tena teo raiso ny andraikitra ry ministera ny fanajariana ny tany eo koa komindrobena Antananarivo manana andraikitra amin'izany fanatofana tanimbary zany de lasa miakatra ny rano dibo-drano le izy de zao vao avy le orana na eto amin'ny commune urbaine Antananarivo de jereo fa manangasipina iny olona mamenatra nefa capitale de Madagasikara mahatonga andrenge de anisany io fanotofana tany sy ny tambary io faniry akoatrany tsy fanaovana lalana moa zany sy ny lakan-drano maro samihafa fanadiovana ataon'ny apipa sy commune urbaine Antananarivo sy ny commune de iny zany anisany ny teneniko tao iny mba jerefo ary tsy mety zany fanotofana tambary zany io ny fiveloman'ny olona ve de ho totofanao sady tsara dalàna le izy io zany de tsy manaiky an'io ary ny tenako de anisany ao anatin'ny commission d'enquête parlementaire ny resaka fananatany matoa nitsofoka tamin'io tena de fantatra fa tsy beda be ny resaka tany nady tany olana ara-tany betsaka alain'ny vahiny alain'ny olona mpanambola ny orinasa zay milaza azy fakatraka ary za de miady ny tsirariny foana miady ho an'ny vahoaka ao anatin'le izy ny teny koa teo faniry ary tinge raha vitan zareo teo vaolana be ny nomeko iny faniry raha tena misaina ry zareo de eo am'resaka le hoe fananatany iny hoe isaky ny arrondissement ina ato Antananarivo renivohitra asio service foncier anankiray avy salamy centre fiscal na guichet unique farafaratsiny de le olona avy eo ao amin'ny any Ambohimanarina zao faniry canton ny lafy taloha mantsy ny tao aminay de mbola any Avaradrano manao ny resaka tany ny olona any amin'ny bypass etrety hoe na ny fotoana very any ary ny falavirana lasa mazevatra be zany le zavatra ao anatin'le izy ao Anosy koa misy fa lasa mazevatra be le procédure ao anatin'ny renivohitra iny zao tena vaholana tena lehibe iny amin'izay koa ny olana aminay de Ambohimanarina ihany ny manao an'le izy de vita ihany zany le resaka na mutation na tany io na resaka fananatany rehetra de vita izy iny zao anisany tena hoe vaholana lehibe ka hoy zay hoe raha raisin'ny ministera zany zany andraikitra zany de zao tsy zange no nanazo tery raha zary no nangataka fa ny ministera sy nareo fanjakana nge de faly ny vahoaka ary efa vita zany zary nisaotra nareo voalohany misaotra ingaminisa fa nanaraka ny teniko ianao ao anatin'izy zange hoe tsy mila dery fantatra ny vahoaka no ataoko amasomba moka ana de miteny ny marary vahoaka hoe ty atao ity marary de ty ataovy iny zao tokony tsy sarotra ny manao an'izay za mino sy manantena fotaterahanareo zay
ao anatin'izay ary eo koa faniry de nyresahako faranteo ny inspecteur de domaine reo nge tena miasa manina ny hafa omena sata manokana statut particulier efa eo ambony latabatry ny andriamatoa ministre zany statut particulier ny inspecteur de domaine zay olona nianatra ngereo hoe ohatra zany koa ny inspecteur du travail magnangataka ny sata manokana meo izy ireo ao amin'ny anam nge zay efa napetratra tao amin'ny anam faniry misy ao manana statut particulier misy ao tsy manana rehefa mena de ny sortant ny anam ataovy mitovy daholo ataovy mitovy daholo nianatra roa taona daholo ngereo hoe manana maîtrise manana master daholo no niditra tao de voie de concours de nianatra roa taona ahoana ny sasany mahazo ny coraf de ny coraf tsy manana ao anatin'le izy sasany miteny hoe omeo daholo na ny agent diplomatique io ny inspecteur de domaine io ny travail mety mitovy daholo mitovy ny administrateur civil zay nahazo meo daholo manana zay sata manokana zay mba tsisy tombo sy ala zany ny haut fonctionnaire sy ny mpiasa-panjakana rehetra eto Madagasikara. Ity anisan'ny mafana ty adevitra anankiray ity zay mitodika ho any amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena de hoe notsika avy hatrany ary. Manaraka izany ramatoa ministre ny fanabeazam-pirenena eto de tena mikakaiky daholo misy ny mpampianatra ny maître flamme mbola tara lava foana ny subvention sy ny vacation misy 2017 2018 mbola sy voaloha hatramin'izao fa hoana ihany eo ihany koa ny problème recrutement ny maître flamme be da be ny kolikoly sy tsy mangarara ao anatin'izay mila jerevanao zay ramatoa ministre eo koa ny tsy fitovina eo amin'ny école privée sy ny école publique tsy misitraka ny azo ny école publique misy ny école privée na amin'ny fitaovana io na amin'ny fanofanana ny mpampianatra de lasa mandehina le fampianarana ary farany ramatoa ministre eo amin'ny resaka série LCS sy ny ACD asio fandrindrana ny école privée sy ny école publique satria tsy manaiky an'le série vaovao direction nationale ny école privée ka mila jerevanao akaiky zay ramatoa ministre fa mamenatra iny izy iny no comment de vita totso iny ngava de tena mbola tena hoe mampimenimenina ny mpampianatra sy ny mpandraraha rehetra resaka io vacation io 2017 2018 tsika zao efa 2021 nefa io ministre mi efa misy ny tena rehefa eo tonga de alamiko daholo zany milamina daholo iny ny tena ko azy mafy teo hoe ramatoa ministre aiza ny tena nataonao ny vola nge efa misy ao fa atao aiza le izy efa misy vola tena mampanahelo efa anatina loi de finance totona zany afanela fa de makagany fiasany reto fitondram-panjakany reto ny maître flamme recrutement iny teneniko be da be ny kolokolo eo ny namanamana ihany no ampidirina mpiasa-panjakana le maître flamme tsy misy mangarahara tasa tamin'ny andronay zany fanery tamin'za tale général ministère fanabeazam-pirenena efa taona sy tapany ihany teo mahazo manontany nareo tsisy kolokolo zany mazava tsara daholo ny zavatra rehetra sy nataon'ny ministre tam'zany na tio ary nanazava zao misy an'ty resaka quota ty zay nge ny itiavan'ny olona anay mba rehefa mazava amin'ny olona le izy asiana fisazy tsara misy eo daholo ny olona atsoina hoe zao ny quota azonareo zao ny critère tokony ho azo de manaraka an'izay nareo ao anatin'le izy zany zany le fomba fiasa tena tsy mety mihitsy ny école privée am'zao jereo nao faniry ny direction nationale école privée misy folo tsy mankasitraka nge ny zavatra ataon'ny rafitra ataon'ny ministère am'zao nganao raha misy direction nationale école privée nga vitanao reo ny afampianarana io zanaka malagasy ke tsy any amin'ny école publique rery fa zao lasa hoe tonga de miavaka misy ny école privée sy ny école publique na calendrier scolaire nge zao faniry mbola tsisy nge nefa tokony nanomboka volana septembre octobre vao nianatra ny mpianatra de efa ny affiché tokony hoe mena daholy fa zao tsisy calendrier scolaire taiza nisy an'izany nandritry ny 10 taona efa farany aty ny taona mbola tsy mipetraka ny calendrier scolaire mbola tsy fantatra hoe rovina ny CPE ny BPC ny baccalauréat tsisy ke zany de zao point d'interrogation be mitataina ny ray aman-dren'ny mpianatra sy ny mpampianatra hoe i CPE ve sa tsy misy zao ke tena tsy fantatra tsisy fanazavana ao anatin'le izy satria tsy efa miditra amin'le éducation fondamentale zao ry zareo ao anatin'izao zany hoe 6 taona any zany le izy ny primaire zany 6 taona efa miditra am'io zareo am'izao nefa rehefa manaraka an'io tokony tsisy CPE nefa ny direction nationale école privée tsy nanana heviny tsy manaiky an'io hoe mbola ilaina foana aloha ny
CPE fa maika loatra sika anatin'izany de mifampiritritra ry sasareo am'izao ao anatin'le izy nefa nanao 6 taona ianao 6 taona ny éducation fondamentale de zao vita zany 9 ans vao mahazo brevet anankiray ny ankizy nefa zao tsy maintsy manana foto-drafitrasa ianao ao anatin'le izy satria ny tombo 4 ans zany ny primaire azo mifaniritsana taona izy teo aloha de zao lasa fanabeazana fototra le éducation fondamentale foto-drafitrasa anaovana collège ampina foto-drafitrasa zany a salina efatra misy firy CEG eto Madagasikara aiza no avitanao an'izany aiza koa navitan'ny école privée an'izany hoe ampina efatra daholo ny collège eran'ny Madagasikara eraky ny zapy sy ny draine de vitany école privée ve zany aiza ny moyen zany ny etsary alaly ana amin'ny école privée ohatrinona zay natao ke mila fandalinana io fitondranana ny fanjakana sy fitondranana ty ministère goavana be ty fa izy hoe tena misaina ve reto sa tsy misaina banianatra ihany ve nareo tsy zavatra mandeha tsy zavatra mandeha éducation fondamentale 6 fotoana ataonao nefa tsisy foto-drafitrasa ho ataonao anatin'le izy tsisy fikonandoha idirana tamin'ny direction nationale d'école privée sy ny syndicat anao an'le izy calendrier scolaire na tsy misy programme scolaire faniry koa tena tena olona nagoavana tsy fantanange zao mbola tsisy programme scolaire nefa alohan'ny idiranao de va hoe ty programme scolaire anatin'ny herintaona ao anatin'ny herintaona zao de samy manao zay tiany ataony ny isaky ny zapy sy ny sisy koa sy ny école publique sy ny école privée fa hovonoana ve ny vahoaka malagasy famonoana ny vahoaka malagasy nge fany de zao atao zay tsy mandeha ny fampianarana de lasa bato ny vahoaka anatin'le izy de mora mbakaina de rehefa tonga ny fividianana de mena ray alina kely mena t-shirt kely mimena vary kely de mifidy le vahoaka anatin'le izy zany tena tsy mety io fampianarana zany anisan'ny tena zavatra tena tsy mety io fitantanana nareo ny ministère ny fampianarana io zany faniry sationana io akoatran'rehefa ny teneniko teo hoe le série vaovao le LCS sy OZ teren'le ministère zany tsy maintsy manaraka an'io daholy ny direction nationale de l'école privée folo nefany zay matanjaka ary misy ankizy maro de tsy mety manaraka an'io satria tsy nisy raha misala tao anatin'io de aizany misy an'izany ny école publique forceny anao an'le série vaovao LCS sy OZ fa ny direction nationale de l'école privée tsy mety manaraka an'io fa hoe ny ACD ihany ary marina ny école privée satria tsisy expérimentation court tato zay tsisy formation menan'ny mpampianatra tsisy formation menan'ny mpampianatra zany mila fotoana ny fanovana système sy rafitra ary mila concertation zany de sao de mahonena mampanaelo samy manao zay ataony zany ke sao faniry mampanahelo zany aloha azava ray mandre ny mpianatra zany androany sy ny mpianatra fa zay ngely izy ary fantatra tsara io za efa atao ao anatin'le izy ary iainako io ao anatin'le izy de aiza misy an'izany eran-tany hoe ty série LSAOZ ny ampahany publique de ACD ny école privée manina aloha raha tsaraina le série ACD de ty atao miadana ny expérimentation de mikandoa rehefa misy am'izay maromaro diraisana de miditra am'le LCS sy OZ io OZ io koa mbola point d'interrogation io nge de mitovy amin'ny G2 sy ny G3 nefa ndray enseignement technique andray enseignement général de aiza zany le cohérence aiza ny lozika an-javatra ao anatin'le ny coefficient ndreo série ana vaovao reo coefficient 6 ahoana ny tonga de maîtriser ny mpianatra ohatra ny anglais coefficient 6 na ny français na ny mathématique na ny physique ao anatin'ny zany de lasaina sao le teo tamin'ny examen teo farany hoe ny CPE BPC ny baka hoe ampiakarina ny kalitao ozy ny fanjakana ozy ny ministère ny fampianarana ny covid ary teo nisy de zao misy CEG anankiray na EPP anankiray 100% le izy hoe ny valy ny résultat hoe mitombo ny résultat de hoe mitombo ny kalitao am'y zareo za raha fa nianatra ary teo de 100% amby zareo zany amin'ny fitondrano ohatran'izao rehefa 100% rehefa miakatra ny taux de réussite de hoe ambony ny kalitao zany ke famitahana ray aman-dreny sy famitahana mpianatra fanatsarana kalitao zany any amin'ny fomba fampianarana sy ny fanatsarana ny programme scolaire zany le izy fa na 25% ny afaka na 40% ny afaka fa tena hoe ny zava-dehibe de hoe mahay ny mpianatra mafy le fampianarana izy ary
oentiny afahany oentiny miasa izy a saina tia karokaroka ny mpianatra fa tsy hoe atao fotsiny zay zavatra kely fotsiny nomena de lasa 80% 100% ny réussite de hoe mahay le mpianatra avy eo aveo rehefa makany amin'ny université le mpianatra d'etat raiky lance session le mpianatra aveo le mpianatra tsy manana saina tia karokaroka akory ao anatin'le izy zay zany faniry anisany fa mbola nomana fotoana lavalavitsika manaraka iresahana bebe tokoa amin'ity sehatra ny fampianarana ity niara de moa zany fanjakana tena korotam-bolona de manahirana be fa tsy maintsy resahantsika ihany le izy satria varailalila le izy a fa amarana antsika an'izay resaka nataony député Totso zay a dia ny teo anivon'ny ministère ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana hoenotsika de hitondrantsika ny adevitra zay amaraparana an'izany resaka rehetra zany farany amin'ny nisy ny atotany sy fa nisy ny atotany dia ahoana tompoko ny fifidianana chef fokotany sy ny chef de région fa takiny lalam-pandrenana zany ary mba hisiany fitonena eto amin'ny firenena ary mangataka koa mba asiana régime particulier ny sortant ny INFA na ny assistant d'administration zany na ny adjoint d'administration na ny attaché d'administration iny izy iny chef fokotany sy chef de région na le gouverneur manitsaka lalam-pandrenana io iny moa zany tena devitra be amin'izao fotoana zao a tena vatanao amin'ny atitany sy ny fitsanjaram-pahefana fa titre d'information antsika fotsiny ihany aloha zany sady fampatsahivana fa anisany nahazo moto ireo be ny tanàna tany amin'ny faritra fianaratsoatany moa zany a mitoy amin'le fieritreretan-javatra hafa daholo zany rehetrarehetra zany fa ataoko anaty parenthèse fotsiny député Totso ya iny zany faniry namananako ny 5 minutes tsara fantatry ny vahoaka zany aloha fa zay mihitsy zany no tapaka 3 minutes izy taloha fanapitobona 5 minutes mbola foy zay hoe ny tenenana zany anaovanao ny question réponse ho an'ny membre en gouvernement raha nahi tenao teo faniry fa 10 minutes katroka no nanaovako nazy zany hoe ny olona homme d'état zany ny olona mpitondra na fotoananao tokony hainao no misery azy fa ny sasany efa ny lava de tapahana fotsiny ny sasany moa zara fa miteny 2 minitra fa jereviny nanaovantsika azy teo faniry sady tsy misy note tsika tonga de akandrana daholo ny rehetrarehetra fa tonga de hainy saitsika hoe vita ny 5 minutes za raha menao 30 minutes na adiny hoe nadiny roa tsy mijery raha faniry tsy mijery fa tonga de haiko hoe adiny zay de tapitra ry sady tsy mihoatra no tsy latsaka 5 minutes zany ny mahaly katroka mihitsy iny faniry sady tsy latsaka fomba ohatran'izany no tokony anisany tokony hain'ny mpitondra sady miara mivoaka ianao ny atao hoe mpanao politique zany de sady zay ianao mahay ny resaka social ianao mahay ny resaka politique ianao mahay ny resaka toe-karena ianao mahay ny resaka adevitra resaka relation internationale ianao fifandraisana iresa-pirenena ianao mahay mafeny fotoananao ianao amin'ny zavatra zay nomenanao zany ao anatin'le izy ary namanako an'le izy tao zany faniry ny 10 minutes de hoe fifidianana chef fokotany tena angatahana ao anatin'ny lalam-pandrenana io sy ny chef de région satria lasa tondrotondrona fotsiny ny chef fokotany amin'izao any amin'ny ambomana zao de misy chef fokotany zany efa manana dossier no natao chef fokotany de tejena fatany le chef fokotany misy eto tany renivohitra aloha raiky faniry ary any ambomana indrindra chef fokotany be efa tsy tiany vahoaka de mbola tendrena ihany hoe ity natao misy efa chef fokotany efa ela efa fantatra dao ny magozy zay natao de mbola iny ihany fa rehefa miteny le chef fokotany fa de tsisy manaraka ny olona satria ahoana le olona mpitarika azy tsy mamioditra tsy toteny ionatrehan'ny vahoaka de zay zany ny takina anatin'ny lalam-pandrenana zany hoe atao fifidianana io chef fokotany io chef de région de anatin'ny lalam-pandrenana zany ary tsika de mbola mitaky an'io ary tenako tsara teo hoe mba hisinny mba mifanazana lalam-pandrenana sy hisinny fitoniana ao anatin'izay ka tianareo zany ny siny zay de mba arao zany fa anatra zany omeko anareo zavatra tsy maintsy zany ataonareo zany ary efa ela zany ny tokony nataonareo zany fa takiny ny vahoaka zany ary takiny lalam-pandrenana zany raha tiantsika isy fandrosoana ny firenena malagasy de aloha ny olona olom-boafidy ny hitondra ny firenena ny farany namanako azy teo moa zany faniry dia mitaky ny régime particulier ny sortant ny INFA zay misy karazany telo izy ireo attaché d'administration adjoint d'administration assistant d'administration reny olona reny tena miasa ny fotony reny chef d'arrondissement reny chef d'arrondissement zao ny anarany fa délégué taloha amin'ny resaka omby any ambanivohitra manao ny bokin'ny omby sy ny karazany reny tena fampikasokasoka amin'ny vahoaka tena miasa amin'ny resaka administration
normal izy raha magnakataka n'izany régime particulier zany a ary za de miady ho anazy a miendrika azy zany a ho omeo azy zany eny ary tena marana antsika ny adevitra député Totsolo tsy mety ny tsy resaka nyty resaka ty mihitsy satria efa eto ihany ianao an'ilay fifandirana eo amin'ilay ministre ny tontolo ihany sy ilay fampandrosona lovainjafy sy ilay vice ministre ho an'ny fandrakofanala io moa zany ohatrany hoe département anankiray fa nyzaraina roa noho n'ilay gouvernement tany nomboka tany volana aogositra lasa teo zany a de lasa misy ministre de misy vice ministre de le ministre miteny hoe eo ambany fiahiny le vice ministre de manana ny programme fandraikan'ny ministère izy le vice ministre miteny hoe manana zavatra mifampiresana tamin'ny filoham-pirenena ary manana structure manokana sy ny organigramme zany a ary ny attribution ahafahany mitondra n'le politique an'le reforestation zany de miady amin'le vola ihany ko hoe zay tokony anana ny volanay manokana zany eo no mipetraka sy misavoritaka le raharaha député Totsomba tsara hitondrana fanazavana kely zay sy fomba fijerinao manoloana izany tena mahamenatra mahamenatra hoe ministre sy le vice ministre ao aminy a de tena hoe miady amin'ny haino manjery a tsy vitany hoe any amin'ny tranony any amin'ny ministère any izy no mifamaly a fa tena hoe tena zany no midika fa hoe efa mikorotana ny fanjakana izy samisy ary a miady akarina ary reny de efa fambaraka reny ve de miboribory atao miendrika nitondra ihany faniry ary ny amiko milokana faniry tsisy alana am'izany vice ministre zany efa misy ministre avenao de atao inona vice ministre ao anatin'izy tsy hitako nge zay lalana zany de aiza de mifanebaka eo nefa samy olo dehibe a samy tompona andraikitra ao anatin'izy amiko de tokony miala daholo reo rovavy reo sady ny environnement tsika nge jerevy le parkitra may daholo nge tsy fandraisana andraikitra de olona mitsopony ananary amin'ny faritany eny no omena tsiny hoe nandoro ny ala nandoro ny parka ianao tsy mandray andraikitra mamisy ny tontolo enananao ary anatin'io ministère io faniry de misy ny tena hoe akamakama népotisme favoritisme io ministère io io ny tena anjakan'izany ary io ke efa tena efa ady be vola lasa ministre fantatray daholo zany aminay de tonga de miara isory reo rovavy reo fa fahambaraka reny amin'ny tany démocratique io moa efa mitako misy tsy vice ministre de iady akarina ohatran'ireny amin'ny anao manjery rehetra ty fireneny ty safa ty rehefa nyteny foana hoe io gouvernement ty araky ny teny pasteur Edouard zay hoavy moa izy marina ny teniny esory anao izy io fa tsy misy mamela ary izy efa ela no ny tena an'izay ary marina ke ny teniny efa ela izy no ny tena rehefa tonga de tsinjony izy zary ny teny taminy hoe voantsara le gouvernement ory pasteur ahoana ho antonga de solo na voajeleko de hitako izy hoe tena tsy mamela ary marina ny azy efa nisolimpily le gouvernement fa de teo ihany teo amiko zany a tonga de miara isolo fa manara-baraka reo ary zay efa niteny faniry hoe ny gouvernement teo niteny anaran'olona telo a za tsy de mpanona anara esoro a efa ela no niteny esory ny directeur en communication tam'zany efa esorona izy fitona taterina voana esoro any segy tam'zany nanaraka ny teny fa tena zao mbola niteny ary tsy zarery fa betabe na ny vahoaka na ny misy ny communication zao io raha matoa io jerevy ny ataony na amin'ny asa na amin'ny zavatra de mbola tazomy eo ihany fa iendrasana iny na voatazomy androandray de miteny esory reo rovavy reo fa sady tsy miasa no manakorotana zany sady manakorotana fiarahamony ianao a manakorotana ministère anao a manakorotana mbahoaka ianao a ao anatin'le izy ary eo ke de misy marina le teny le vice ministre nge raha lafo ny ara teknika no jerevany satria le vola be opona de ny resaka atelier sy ny séminaire raha marina ny teniny de mitombona zany de variana any satria any mba misy indemnité azonao de any daholo zany le ministre sy le SG sy ny DG sy ny directeur technicien fa tsy hita le impact ho an'ny voaka resaka tontolo iainana ianao ke raha anao resaka environnement zany tokony izy impact amin'ny environnement reny park reny tokony isy impact amin'le population locale sy le développement local le izy zay misy fiarina ho anazy ao misy asa zay tokony ataony ao ao anatin'le izy zay zany teny kely ataoko amin'ireny fa mahamenatra nohatran'izany hoe miady akarina izy ary tsy vitana zany fa tsy refa ny député maliny nisy député raina roa ny teny misy izy na RDR ao izy any fary Sofia le député anankiray
de tena misy tsy mety ozy izy fa sao le izy de ray roa ve no tonga saina am'ireo député tonga saina amreo fale fomba fanehokevo misy tonga saina andreo fa alohany tsy miteny ao anaty izy nefa tsy miteny am'zao e voaka no mitsara e raha mbola ilatsaka ianareo e de marina raha azo 1% tsony marina am'zao eny tompoko maranasika député Tojoa de misaotra anao ndray satsy mbola iresaka aminao foana eto fa nataontsika amin'ny endriny hafa mihitsy nitondrantsika ny adevitra satria ny commententsika le zavatra nentinao omaly malona ny gouvernement mbola mitoy izy zao tapitra androany zay fasafasy zay misy ministra tsy eto namorondy ny ala mihitsy ny any député akoatrany tsy fahaizana teny gasy de tsy hitako ngamba zay zavatra tsy hay de tsy eto izy tsy manarika an'izany nefa rencontre ny fasafasy ny gouvernement sy ny assemblée nationale zany anisany tena voatondro ny lalàna mihitsy zany kanefa mo reny tokony ho interpellena mihitsy zany monsieur le député satria tsy avelavela andeha ho azy amin'ny fotsiny ny hira-pirenena mo alefa ny any ala réunion zavatra fandresahany Madagasikara tandrazanay ny irainy tena mampile tena mampalahelo le izy tsy hainy hatramin'le hira-pirenena de mbola asokasokatra ihany le molotra nefa tsy le tandrazanay malala no mandeha amin'io fa Madagasikara tanindrazanay tena ahoana ary ty zavatra ty tena hoe fanjaka anankiroa tambolona le izy miala tsy mihitsy fa zay moa député ataoko anaty fonteny zay ya de ny député tia mafy moa zany ny tenany iny androany hoe olona tsy mahay miteny gasy no ataonao olona vazavy no ataonao mamelatra eny aiza ny fiandrianam-pirenena zany ao anatin'izay fa dia eto dia mamerina fisaorana lehibe ho antsika rehetra fantatry fa liana de liana tsika miaino tia miara manonjy ity dia mankasitraka atsika mankatelina atsika ary mirary soa ny voaka malagasy rehetra na iny tantoerana na any ivelany ary averika any raha mbola eto izay dia tsy maintsy miteny ny tsy mety tsy maintsy miaro ny vahoaka ary manitsy ny mpitondra ary averika any fa raha mbola mahantra ny voaka raha mbola sahirana ny malagasy raha mbola ohatra zao ny fanaodokodonana maro samihafa dia tsy maintsy mitsangana izay ary mijoro izay ho an'ny tanindrazana misaotra tompoko lahy mankasitraka tompoko vavy iny ary de omentsika lalana député Tojoa Andriamampandry mbola maro adidy amanandraikitra izy de isaorana Tojoa Andriamampandry zay solombahoaka atsika zay misy fomba fiteninay zay député bokosy afena boribory tamin'ny fahenina député mivahoaka nambony manarina zany de mankasitraka monsieur le député tena mavelo bevata mahafinaritra ny zavatra fampiresana teto fa efa iny ndray rina raha be mananjara de akakaikaina kely ndray tenako andamindamina kely ao za mialitsika fa mbola ao ny RMDM mpikatrika eto Antananarivo afaritany mbola ao pasteur Edouard Tsaramy mbola hiaraka amintsika eo zay anisan'ny tena anatin'ny vovona ny rodibe mpanoatra ho an'ny démocratie eto Madagasikara de mbola ao koa ny RMDM Van Thomasina ny vice président national misadria amin'ny faritany Thomas na ny président provincial Ngabe François le même président Marc Ravalomanina palitao iny le tany Thomas efa ao zareo be da be ny vavao zaraintsika fa mbola manasa antsika hijanona sy hiaraka amin'ny Miara Manonja MBS sy Radio Madame zao maraina zao ndray rina iny ary fanira zavy manantany mitohatrany ny fandarantsika ary dia andray ny pasteur Edouard Tsaramy indray zany ny Miara Manonja mengy eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'izao fanoizana ny fandarana izao i pasteur Edouard Tsaramy moa dia tsisy vina amintsika fa izy dia vice président national ny rodibe mpanoatra ny démocratie eto Madagasikara ny RMDM misana ny faritany ny Toliara mirabanao pasteur tonga eto amin'ny Miara Manonja MBS Radio Madalo miarabanao rina rabe mananjara miarabany technicien ary miarabantsika rehetra any tokatrano tsirairay avy miaino an'izao sy mahity mijery an'izao fahita lavitra tsika zao amin'izao fotoana zao eny ary ka hiditra amin'ny votoatantsika pasteur Edouard Tsaramy filoha-lefitra national ny RMDM amsana ny faritany Toliara fa mialohan'ny tena resahako aminao aloha dia ovatsika kely le style zany hoe misy trangan-javatra hoentiko ho an'ny mpijery sy ho an'ny mpieno dia eo ihany keo ianao de miainga amin'izay ny resadresantsika mianaka izany ny vaovao lehibe zany ny tranga tao anatin'ny 4 roapolo ora tany a Frantsa tany dia nametra-pela
amin'ny ma archevêque ny Paris azy ny monseigneur Michel Opety. Io monseigneur Michel Opety io izay archevêque ny Paris dia sahana zany ndraiky zany nanomboka tamin'ny 17 sy 20. Ilay fametraha-pialana izay atao hoe fametraha-pialana tamin'ny ampony dia nikeny ny Papa François ary teoneo ihany dia nanendry ny solony vonjimaika aloha zany ny Papa François dia ny archevêque émérite ny Marseille ny monseigneur Georges Pontier no isana zany ny archidiocèse ny Paris araka ny fanapahan-kevitra no raisin'ny Papa François zany. Ka koatran'izay rehetrarehetra izay dia tamin'ny taona 12 sy 20 tany zany no nisy raharaha zay nampanahirana n'ity archevêque amin'ny Paris ity, zany hoe monseigneur Michel Opety zany, satria nolazainy ny mpanao gazety zany fa hoe manao double vie, zany hoe misy resaka fiarahana amin'ny vehivavy zany teo amin'ny fiainan'ity monseigneur Michel Opety ity zany araka ny hoe fanazavany ny papalala vaovao maro zany tany à Paris. Io moa filazandrareo azy hoe relation intime na hoe relation amoureuse, zay no filazandrareo azy, fa ny zavatra tiana tenena fotsiny dia ny hoe taty amin'ny taona 120 sy 20 zany le izy dia tonga hatramin'izao hoe fametraha-pialana izao. Tsara manamarika fa mbola perinasa ny archevêque amin'ny Paris monseigneur Michel Opety, mbola perinasa izy, fa noho ny fahitany ny raharasy hoe noho ny fitsinjovany ny resaka hoe mba ampilamina ny resaka tontolon'ny fiangonana katolika au Paris ny any Frantsa sy ny hoe fiaim-piainany zany communauté katolika romane zany dia nanetry teny izy dia nametra-pialana nomeny ny Papa François izay fametraha-pialana izay. Io zany tsy mbola misy hoe voapirofo na tsy voapirofo ary izy isika mbola aperinasa fa dia izay lay fanapahan-kevitra izay no raisiny izany dia mandeha moa zany ny raharaha. Ny resaka hoe nisy ve zany resaka hoe relation intime na amoureuse zany tsy hany tena tiatsika hidirana, iny zany resaka hafa mihitsy iny, fa ny tena zava-dehibe dia ny hoe nanetry tena ilay monseigneur Michel Opety tamin'ny ho fitsinjovany zany ny hoavin'ny communauté zany katolika romane dia aloany nametra-pialana. Zay le zavatra noentana tamintsika pasteur Edouard Tsarame. Raha ianao mianao an'izay trangana zay tranga zay marina fa hoe tany ivelany le izy tompona andraikitra anankiray tena hoe manana ny lanjany lehibe, mbola perinasa nahatsapa hoe ho fitsinjovana ny hoe communauté zany sy ny fiainany ilay fiarahamonina ao anatin'ilay vondromeny ny fiangonana katolika tany Frantsa na manerantany mihitsy dia aloany nametra-pialana rehefa nieny feo fieritreretana izy efa mivavaka ihany koa azo antoka ahoana ny fandraisanao an'izay raha toka tonga dia itsina hoe raha-pidaina amina hoe tompon'andraikitra maro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao izay amin'sana ny fitantanana ny firenena. Voalohany indrindra aloha dia fialatsiny amin'ny fiangonana katolika satria iresaka zavatra ohatran'izany dia hialana tsiny dia ny ety am-boalohany ho an'ireo namana mpino katolika sy ny fiangonana katolika. Tsy hoe sanatria araka ilay tenenao teo zay hoe ndeha hifanala-baraka amin'ny fiangonana katolika isika, fa kosa ny tsara no tokony alaitahaka fa tsy ny ratsy araka ny voalaza ny soratra masina. Ny zavatra ety am-boalohany teneniko dia zao: ny baiboly dia milaza fa ny hazo tsara mamoa voatsara ary ny hazo ratsy dia mamoa voaratsy. Io tsy azontsika hoe na ho lokonao orange daholo ary ny hazo rehetrarehetra fa ny voany ihany no amantaranao ny hazo. Voany ihany. Io voany ihany no amantaranao ny hazo. Na ho lokonao tahaka ny ahoana ny ety ivelany, tsy mety amin'ny hazo tsy hamoa le voa zay nanovanjanahary azy.
ka eto tsika zany de eritreritra hoe tia ny zavatra nitranga tany ivelany nampiseho le voatsara ao anatiny izy le voatsara ao anatiny hoe ty hazo tsara de namoa voa tsara fa ny hazo ratsy tsy hamoa voatsara tsy maintsy ratsy foana no avokany ny eto Madagasikara de hitantsika ireo tompon'andraikitra misy eto amin'ny firenentsika ary tena tsy vitany efa mampikolaina fa manala baraka mamenatra mampididoza fa tsy mbola misy tompon'andraikitra resy lahatra ny am'izany hoe tsy mety ny zavatra nataony ity tsy misy tompon'andraikitra manaiky hoe nanao zavatra tsy mety eto amin'ity fireneny ity fa mbola mizirizira amin'ny hevitra fa mbola misahy mijoro ka manamarina ny tenany ankehitriny satria izay le voany zay nao ny lokony hafa fa ny voany hafa ka itsika zany androany de mahita fa hoe makaiza ny firenentsika am'izay toetra sy fihetsika ataony mpitondra fanjakana zay tena toetra mihitsy zany mahatsindresana tena toetra zay le voa le hazo zany zay mamoany le voa satria le hazo tsy azonao vaina le hazo ka le voany koa mifanaraka amin'ilay hazo ohatra manga tsy hamoa goavy na oviana rehefa manga de manga rehefa goavy de goavy ka ireto mpitondrantsika reto de tsy haitsika hoe hazo ino fa lahatahaky ve reto mpitondrantsika reto ray aman-drenitsika reto tena ray aman-dreny fa lantahaky ve reto fa anjarantsika tsirairay avy no mahita sy mahafantatra fa betsaka ny zavatra nitranga sy ny seho tamin'ny ainao manjery mikasika ny mpitondrantsika eto Madagasikara be deaibe tsy endrikendrika araky teneninao tao hoe ny mon père na ny monseigneur mbola tsy manana pirofo fa hoe teny mandeha tamin'ny ainao manjery nandrefa napahakevitra izy zay le voatsara zay fa ny antsika eto misy pirofo hita hoe zao ny pirofo fa mbola mifampitazonao ato ihany tsika aleo tsy miala ato satria zay le voany zay ko itsika malagasy no mahita sy mahafantatra miaina an'le zavatra ratsy de anjaratsika mahita an'izany sy mamaly ny tokony ho atao ny am'izany fa raha ohatra ka mametram-pialana zao aloha tsy resy lahatra kely ny finoko satria tsy manana an'izay toetra zay reo toetran'olo marina manko de toetrany monseigneur Michel Laopety ka tsy ireo no hahatsapa tena am'izany fahamarinana zany olo marina no mahafaka manao an'izany olona mitsinjo ny hoaviny communauté misy azy olona mitsinjo ny avenirany hafa olona mijery ny lala tokony halehan'ny hafa no afaka manao an'izany fa ireto tsy mijery an'izany tsy te halala an'izany ary tsy manana an'izany toetra zany ka raha ireo no andrasantsika hoe hanana an'izay hoe fomba fiainany monseigneur zany tsy mino ary tsy resy lahatra hoe sisa metra-pialana eto fa na tsy ho metra-pialana koa ary ianareo ny raha tsy ataonareo ihany no analanareo ny amin'ny farany inona ny tiany paster Edouard tsara metenenina am'izay le fezateninao farany zay hoy izy no bolana malagasy hoe nitody tsy misy fa io ataon'olombelona io ihany no io ny iverina aminy ka raha izy mahafantatra fa mety nataon'io de ho averin'olo aminy fetezany io raha izy mahatsapa fa tsy mety io ataon'io de ho averin'olo aminy koa ny tsy fetezany ya ka ao anatin'izay rehetrarehetra zay moa zany ny mpanohatra dia miteny foana mitsikera teny vahaolana ihany koa fa sasany tsy mety miainy mihitsy ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny fotoana pasteur Edouard Tsarame mandeha foana le malagasy mereraka ny ohatra n'izao iainany malagasy zao mihitsy no ny ainany zanak'Israely tany Egypte tena mafy loatra ny fampahoriana azy ary tena ny tombo be loatra nylay vesatra ny anjady tamin'ny zanak'Israely rehefa ny anjady mafy loatra le izy de ny antso izy
satria efa ny mpitondra fanjakana fa tsy azonao ifampirarahana ny mpitondra fa tsy mipetraka ho ray aman-dreny de tsy manana ianteherany tsony le vahoaka de nitodiky tany amin'Andriamanitra izy nangataka tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra vonjeo zahay de nandefa olon'Andriamanitra ny haino Andriamanitra no ny haino Andriamanitra ary tsy vita ny haino Andriamanitra fa nandefa olon'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely hamonjy ny zanak'Israely hoe mila famonjena ny zanak'Israely za koa mino ny Madagasikara akehitriny handefa olo koa Andriamanitra satria efa tsy mahatohatra ny mpitondra fanjakana reto intsony ny vahoaka malagasy noho ny fampahoriana noho ny fampitahorana noho ny fanangejana zay ataony mpitondra aminy de miantso hery hafa mihoatra noho ny heriny reto mpitondra fanjakana reto ny vahoaka malagasy efa misotro rano maloto efa tsy matory ao anaty trano ny any ambany vohatra sahirana amin'ny tsy fandriam-pahalemana tsy misy zavatra na ny sandam-bola atsika ampibabena trosa ampibabena trosa trosa efa tsy zaka tsony enao ary fa tsy hitanao zay atao mbola ampibabena trosa ko ankehitriny tsy vao miteny zany ianao de fa mpitahorana fanagadrana famonona zany de matahotra ny olona de hiantso an'Andriamanitra ny olona ary miaino Andriamanitra ary mamaly Andriamanitra handefa olona Andriamanitra ary rehefa alefa an'Andriamanitra io olona io hiova ny fon'ireo olombelona zay hitatsika ireo homen'Andriamanitra hery ary ny hery homen'Andriamanitra andreo hery hafa tsy hery hitatsika zay maso henaniky zao azo ampiororona azo ampitahorana azo gejaina fa hery ny fahafahana hanafaka ary ho afaka ireo vahoaka ireo amin'ity fotoana manoka rety zay irotsahan'Andriamanitra ka ienon'Andriamanitra ny fitarainany vahoaka malagasy io vahoaka malagasy io moa dia araka izany tenena pastera Edouard Tsarame zany ny vahoaka mivavaka io ary mahafantatra an'izany atao hoe Andriamanitra zany na zanary fa eto zao tsika pastera Edouard Tsarame amin'ny filoha lefitra nasionaly ny RMDM misana ny faritany ny toliara anao dia ny RMDM efa manana an'izay foto-kevitra zay na hoe na inky idona na inky ara aloha dia tsy maintsy atao ny fanoherana aiza ho aiza tsika zao zany eo amin'ny tontolon'ny fanoherana ary tsy ny RMDM ihany fa raha izay mpanao gazety zany zao no mijery de efa mipotratsy ny endrim-panoherana maro samihafa sy ny tsikera fa atao hoe le misy anankiray hitambarana zany zay de le hoe marary de lasa hoe mitsikera sy manohatra arakefitra ny tiana tenena ny akabetsahany olona na ny eto Madagasikara na ny any ivelany de mahita fa mpanohatra nanany maizy azy ny RMDM ary raha tsy nisy ny RMDM zay tsy fitenenana fa nahitsy tamin'ny zavatra ny tenenina ianao anisany tsy tonga am'izao situation zao tsika ary tsy nipoitra daholo zao zavatra rehetrarehetra zao fa noho ny fisiany RMDM zay tsy fitenena fa namoaka ny marina de sahany olona hamoaka zavatra marina sahany lesona zany sahany olona hamoaka zavatra marina ny loza mitatao amin'ity fireneny teny de ny taratasy nalefa ny banque mondiale io anisany fa mbola be dia be koa ny zavatra tsy mazava any mbola be dia be ny zavatra tsy mazava zavatra ohatran'izany satria ny RMDM zany de mazava hoe izahay dia nomeny lalam-panondrenana fahefana fahefana avy amin'ny lalam-panondrenana hitsikera ny tsy mety ataony mpitondra fanjakana ary hanitsy ny lalany alehany mpitondra fanjakana tsy hitondra nyity firenena ty makany akady ary hanome soso-kevitra raha mbola misy sofina miaino ny mpitondra fanjakana adidina asanay zany zay nataonay zay fa nanahoana ny asan'ny mpitondra fanjakana satria ny RMDM zany atitona amintsika miresaka zao nanao ny asana ary afaka mireare zahay fa nahomby
amin'ny asa nataonay izahay. Fa le vokatra le teninareo manahoana Izay ny fiantefany any amin'ny anjarany vahoaka malagasy am'izay no mitsara ny zavatra iainany sy ny zavatra misy sy ny zavatra nylazainay. Hoe ny zavatra nylazainay RMDM reto dia marina sa tsy marina, manahoana ny fiainana zany amin'ny vahoaka malagasy. Adiditsika zany zay. Fa ny fijerinay fotsiny manomboka tonga saina ny vahoaka malagasy ka manomboka miaino ny zavatra resahany RMDM. Tsy matoky itsony ny zavatra resahan'ny mpitondra. Mieritreritra ny vahoaka hoe mandainga aminy, tsy milaza ny marina aminy ny mpitondra fanjakana, fa ny RMDM no milaza zavatra marina. De ho hitantsika eo. eny ary ny tantara dia mbola ito io ny fomba fitenitsika misy ilay atao hoe fahavoazana lehibe ho an'ny namantsika mpiray tanindrazana ny farafangana ny RMDM mikarakara hetsika lehibe rahampitso zabotsy etsy amin'ny Magro Beoritrika. Eto anao pasteur Edouard Tsarame filoha nasionaly ny RMDM misana faritany ny Toliara. Inona ny teny azonao hoentina sy anentanana ny olona amin'ny rahampitso satria raha ny akony aloha zany hatreto dia tena hoafy be dia be ny olona. Sorana daholo ireo namana ny fandimy teto mandritra nyty telo andro zay fandimy teto ny mpikambana rehetra ao aminatiny RMDM nanentana ny amin'ny fahefatry ny volana Desambra ho avy zao rahampitso zany ao amin'ny kianja ny Magro Beoritrika. Isorana zay efa nahavita, isorana koa zay mbola hoanao ny fanentanana zay. Fa ny adidiko ama vice président nasionaly ahy eto dia ny anazava ny mombamomba n'lay zavatra rehetra zay atao satria ny tolotanana efa fatatsika hoe inona moa ny mahatolotanana azy, samy mitondra zay voatsarambin'ny tanantsika mifanandrify amin'ilay zavatra eo ampelatanantsika na vola na zavatra zay hitatsika fa azotsika hoentina dia azotsika atao daholo ny manatitra an'izany. Ny faharoa ny programa rehetrarehetra ao anatin'ilay io fotoana io dia izahay reto mpanao politika ary tsy menatra izahay hiteny hoe mpanao politika ary ny zavatra ataonay tsy misy ambadika politika zany fa tena politika ny ataonay fa tsy hoe misy ambadika politika. Ko diso ny olona mieritreritra hoe misy ambadika politika io, tena politika ny ataonay fa zahay tsy manao ambadika politika zany. Politika mitsinjo vahoaka fa ny politika nay mihitsy no mazava fa miantefa tanteraka any amin'ilay vahoaka satria ny fotokevitry ny RMDM dia ny tombotsoa ambonin'ny firenena aloha no voalohany sy ny anasoa ny vahoaka malagasy. Zay ny fotokevitra voalohany zany zay. Zay zany tanterahana io. Tsy ty ihany ny RMDM no nanao zavatra fa nanao koa ny RMDM tamin'ny heritaona nijerina tany amin'ny Kere. Nanao koa ny RMDM ireo artista zay hitatsika ny sahirany totototo sy tomany. Nanao koa ny RMDM fa tsy hoe ity ihany ny RMDM fa zahay dia miteny ary miantso ny vahoaka malagasy tsy vahaolana ho atsika ny fanampiana avy any ivelany agny fa ny vahaolana lehibe ho atsika dia tsika samy malagasy no mifanometana, ny sika samy malagasy no mifampitantatra ary tsika samy malagasy no mifanampy. Fa raha ho tezaina ho babena trosalava zao isika tsy ahomby zany ary tsy hitondra soa atsika soa ny taranaka faramandimy. Izay no tinjo ny RMDM, izay no fantatry ny RMDM fa hoe ovaitsika re ny fiarahamonina eto amin'ity fireneny ity zay fa mivadika zavatra hafa fa tsy manana anzary hoe voikava mahatratra zany efa tsy zany fa ny kely ananany sasany ary mbola ravaina ao anaty tranony. Raha mbola inan-dalana ary ianao mbola misy manentaka ny kely anananao fa fiarahamonina ino ty fiarahamonina iainantsika eto ty, andao vaina zany fiarahamonina zany dia mba hijeritsika hoe andao re hifanampy isika fiantombohan'io fa azony RMDM atao ny manampy ny vahoaka rehetra raha omeny vahoaka azy ny fahefana satria ny fahefana dia ny vahoaka malagasy ny tompo ny fahefana. Fa izahay mana-pirofo fa hitsinjo an'le vahoaka zahay
mbola tsy managna fahefana ary zahay zao efa manao zay azonay atao ka vao maika ve raha omeny vahoaka anay ny fahefana mahavita be lavitra amin'izao zahay ary tsy farafanganay rery ny tokony hojerena fa Madagasikara ray manontolo ny tokony hojerena fa zahay mangataka ny fahefanany amin'ny vahoaka hoe tsy zakanay ny hisahana ny Madagasikara ray manontolo satria zahay tsy tompony raikitra tsy tompony fahefana fa ianareo vahoaka ny tompony fahefana fa zahay kosa mampiseho bon volonté avy aty aminay fa hoe vonanompo anareo izahay manaiky anompo anareo izahay raha omenareo anay ny fahefana dia averinay any aminareo ny tombony zany fahefana zany fa tsy ho ampiasainay hangalanay trosana hangatahanay zavatra avy any ivelanany fa andehananay anompo anareo piraitanindrazana aminay izay no resahanay ary tena mazava ny anay ny politika fa tsy politika miafina na politika fenina fa politika mazava ho rentany ho rendanitra hoe zao kay ny tena lalany reto RMDM reto hijery ny tombotsoany vahoaka malagasy. Eny mazava zay pasteur Edouard tsara me entsika mamitipitina azy ara inona no atao hoe afatra hoentinao ho an'ny vahoaka malagasy aloha ho an'ny mpijery sy ny mpiainotsika na momby eo na manohatra ny fitondrana inona koa ny teny hoentinao ho an'ireo mpitondra sao mba zay teninao hoentin'ny pasteur Edouard tsara me zay ampiova ny fomba fijery ny mpitondra andawary ho an'ny vahoaka malagasy aloha voalohany rina trapahorina ny firenentsika tsy farafangana ihany no tratran'izao fahorina zao fa tena trapahorina le firenentsika fahorina généralisé fahorina généralisé ny rehetra mihitsy rehetrarehetra tsy farafangana rery fa ny rehetra inona ny solution hoentitsika manavitra an'ilay Madagasikara amin'ny akapobeany inona ny solution hoentitsika manavitra ny Madagasikara manana vahaolana ny RMDM ary ny ampahany vahaolana dia efa navoakatsika tany amin'ny fekevitry ny 23-24 ny jolay lasa teo ary ho avoakatsika rapitso izany eretreretiny RMDM ho vahaolana hanarenana an'ity firenena ty zany ny faharoa de manentana antsika rehetra na ny olona mitady vahaolana ho an'ny firenena na ny olona manana hamaly ny etaetandreo avatsika any farafagnana asaina daholo isika ho tonga maro be eo amin'ny kianjany finoana magro beoririka misy olona efa paniky sahady ny saina hoe inona ary no hitranga ary hanao inona reto RMDM reto kobokobon'ny marina koa ny sasany ka milazana tsy amin'ny taniny ohatrany hoe hanao pique-nique an'Amerika sinina ny Miara Manonja dia efa koropaka ny sasany fahitiny ray mitoraty rina dia ialako tsiny ialako fondro fa malagasy mifanampy zay malagasy mifanometanana ka raha sanatry misy olona alaim-panahy hanakana ny fifanampiany malagasy fifanomezan-tanany samy malagasy dia mialatsiny re tompoko miala fondro eto ny antsoko atsika namana rehetra mpanao politika na ao anatin'ny fitondrana na ivelan'ny fitondrana na mieritreritra ny anao politika fotoana ampisehoantsika ny politika madio zao afaka ifanomezantsika tanana amin'ny zavatra anankiray ho an'ny vahoaka malagasy asehoinareo amin'io fotoana io fa tena mitsinjo vahoaka ianareo na mpanao politika avy aiza na mpanao politika avy aiza asehoy fa tena misy mpanao politika mitsinjo vahoaka zany eto io ny fotoana anehoantsika an'izany aza sy ny fiatsaram-belatsihy aza sy ny tahotra aza sy ny fitaka fa asehoy hoe ho an'ny vahoaka ty zavatra atao eto ty dia mampanao politika anay na ao anatin'ny fitondram-panjakana aza tonga ava
mitondra azy vao tsy raha amin'ny tanana atero eo tsy mampanina ny kolerany na orazy ary na arotsakao eo raisina iantanandroa satria ho an'ny vahoaka io fa tsy ho anay fa naterina ho an'ny vahoaka malagasy ka na iza afaka mitondra sy manatitra dia raisina iantanandroa farany hoy aho amapastera tia indray amapastera latsaka katerena lay firenetsika mitady vaholantsika te angavy ny mpiray-tandrazana rehetra aho mba samby hitodika amin'Andriamanitra ny androany alina amin'ny folo mba hiantso fanafahana ho an'ny Madagasikara ivavaka raha mahavita alimbavaka moa vao may tsara fa amin'ny fotoana io mba hiangaviko ny mpiray-tandrazana rehetra ivavaka fanafahana ho an'ny Madagasikara mila vavaka tsika mba ho afaka Madagasikara engany raha sitrapon'Andriamanitra mba ho rapitso ihany dia fa afaka Madagasikara tsy misy any maniratsy an'ity firenetsika ty ina moa ny olana raha rapitso ihany Andriamanitra mamaly hoe ho afaka rapitso Madagasikara tsy zavatra tsara ve zany fa andao hivavaka isika mba ho afaka i Madagasikara ho anareo zay hazo ratsy ka mamoa voaratsy dia hivavaka ho anareo zay mba ho azo atao grefy ianareo zay tsy afaka hiteny zavatra koatriny grefy satria zay tsy Andriamanitra fa ny grefy no azonay atao dia tsy maintsy ho tapahana dia mba ambolena hazo hafa eny amboniny egny mba farafaharatsiny mba tsy hazo ratsy le mba tsy voaratsy ny mivoaka avy ao fa mba misy mamy dia misy marikivy mba mitambatambatra ao zany fa raha ohatra koa ho avela am'izao fotsiny koa nareo sady tsy ho azo atao nininina tsy azo antenaina tsy tombotsoa vao mainka hitsoka fara zay mihitsoka any amin'ny farany lalina le firenetsika ka hivavaka ho anareo koa izahay mba ho tafiditra ao anatin'izay fahafahana zay koa ianareo mba ho afaka anareo amin'io zavatra tsy mety zavatra tsy mahomby zavatra ratsy iainantsika izao mba ho afaka le firenetsika koa manentana aho amampitondra fivavahana mba samy hivavaka isika ho an'ny tanindrazantsika vavaka ho an'ny firenetsika ny fandaharam-potoana rapitso Rina Rabe Mananjara manomboka amin'ny sivy ny fotoana fisokafan'ilay vavady tsy akanavaka entany na isika na isa-poko tany na isaky ny boriboritany na isa district na isaky ny commune ka manana ny banderoly mampiavaka atsika oento ny banderoly mampiavaka anao hoe zahay reto dia avy amin'ny foko tany atsy zahay reto dia avy amin'ny foko tany atsy satria ilaitsika zay firaisankina zay fa ny firaisankina atsika rehetrarehetra zay no mamaritra ny zavatra fahombiazana zavatra ataotsika araka ny te oabolana malagasy hoe ny firaisankina no hery manana force tsika manana hery tsika rehefa manana firaisankina zay koa iangaviana isika rehetra ny antoko politika rehetra mba samby hitondra ny banderoly mahamanokana amampanao politika azy hoe zahay mpanao politika zao dia mitondra n'ity banderolina ity dia ho rakotra na société civile na ny mpianatra na ny mpampianatra na syndicat zay mampiavaka anareo zay banderoly azonareo hoentina dia hoento avokoa mba hampiavaka anareo eo no ahitantsika fa eo koa no ilazantsika ny vahaolana ho an'ity firenen'ity Rina Rabe Mananjara iny isaorana be dia be pasteur Edouard Tsaramé zay filoha nasionaly ny route be mpanohatra ny démocratie eto Madagasikara na ny RMDM misahana ny faritany Toliara ny sehatra teto amin'ny Miara Manonja ambava homana ampo mieritreritra misaotranao tompoko saotra tompoko iny ary moto ihany ny fandarantsika andray ny vahiny manaraka indray zany isika olon-tsotra ihany koa ary atao hoe olona miatrika ny fahasarotam-piainana amin'izao fotoana izao eto amin'ny Miara Manonja moa dia an'ny rehetra ty CRT eo ny mpanao politika ao ny société civile eo ny secteur privé sy ny maro samihafa eo ny tantsaha efa niakatra teto amin'izao fotoana izao indray dia ray mpianakaviana no tonga eto raisitsika izy Andriamatoa Daniel Rasonamonjy miarabanao tompoko ny Miara Manonja ary dia omenao avy hatrany ary ny fitenena misaotra tompoko
voalohanteny saoran'Andriamanitra nameny fotoana fahana mifampitafatafa sy mifampiresadresaka eto dia satria raha tsy teo ny Andriamanitra na mikasa tsika olombelona dia tsy ho tanteraka novinanao viny zany. Manaraka zany miarabanao Andriamatoa Rina Rabe Mananjara ary misaotra anao eto na nampiatrano nanasa dia iarapana koa ny mpijery any atokantrano any na ny toerana na ny ivelany mandre an'izao fandarana izao sy ny mahita amin'ny alalan'ny télévision ary miaraba ihany koa ny technicien ambady eo. Saotra tompoko. Iny ary tonga dia omenanao avy hatrany ny fitenenana satria efa mandeha any ny fotoanantsika maha-olo-pirenenanao maha-raim-pianakaviananao dia ianao dia nisafidy ihany koa zany hoe foto-kevitra nresahana hoe anohatra. Inona no mahatonga anao zany anohatra ny hoe fomba fitantanana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao amin'ny lafin'ny politika aloha nresantsika. Saotra tompoko. Raha nisafidy izahay anohatra n'izao fitondrano izao, ny tena moa zany ao anatin'ny rantsana RMDM dia satria mahita izahay fa tsy mandeha amin'ny laoniny ny fitantanana ny firenena amin'ny lafiny maro samy hafa fa kobakambava mibetsaka fampanantenana pokaty raha tsy ho tany-saina be dia be tsy ho voatanisa eto fa kely ny fotoana fampanantenana pokaty natao tamin'ny propagande reny fa inona amin'ireny moa no tanteraka fa dia no hirahoera ny betsaka maro ihany ny zavatra nampanantenana ity fitondrano ity tapitra zay ny telo taona tsy mahita mangirana akory ianao hoe ity tokoa le zavatra nampanantenana voamaika amin'letika voamaika amin'letika anaty antsana lalina izy moa milaza hoe TGV hoe train grande vitesse raha kisarisary no jerena dia mandeha tokoa le TGV tena mandeha mafy kanefa efa manomboka mideray ary rehefa hideray io dia tena loza amina tambo ny fiatraikany fa fatin'ny olona mikararana ny vokatra izay ka dia manohatra izay satria politika maloto ny misy eto laingana fafetsero kobakambava tsy lazaina intsony dia malahelo ny tena satria tena raim-pianakaviana ary raha ny tenako manokana manano tena kanefa manana sary raha maromaro vitsivitsy fa tena mahatsiaro sahirana ary efa tena miatra any ambilany mihitsy zany ny fahasarana an'le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao fa raha manome ohatra ianao hoe raha mitondra ray alina ianao 50,000 francs androany maraina inona moa ny azon'izay fa vary kely 1 kilao na 2 kilao fa mety tsisy loaka reny tena moa zany dia angatahana amin'Andriamanitra mba tsy harary fa raha zao zany marary dia tena sahirana tanteraka mihitsy dia mampalahelo le satria tsy misy fiderena mihitsy zany le vahoaka malagasy madinika kanefa dia nampanantenana zavatra goavana be mihitsy hoe raha zany tonga amin'ny fitondrana dia zao izaroa ataoko anareo efa eo amin'ny fitondrana zareo eo amin'ny fitondrana isan-kehitriny fa inona moa ny zavatra niova tamin'ny fiaina fa voamaika amin'letika araka ny tenako amina hoe efa enjera efa mideray ange le masinina TGV ary raha mienjery zany dia ho foaty ripa koa le olona hoentina ao anatiny le vahoaka madinika zany ao anatin'le wagon an'le TGV fa atao tsararain'le conducteur akory izy nga mba mety manana sauvetage manokana dia mety ho afaka miala atao anatin'le masinina izy fa tsika vahoaka malagasy mampalahelo dia zay no mahatonga anay hoe tsy mety ty fitondrano ity fa dia anaraka ny mpanohitra izahay misaotra an'ireo ray aman-dreny moa nitarika any amin'izao fanohirana izao eny tompoko ya ao anatin'izay indrindra le hoe olombelona malagasy miatrika ny fiainana efa natsitika ao ihany resaka vidim-piainana ianao zany zao ataontsika hoe ianao rery no misahana misarja zany ao tokantrano satria ny ianao zany zao hoe ianao maharay-pianakaviananao ihany no misahana n'ilay tokantrano mialatsiny loha somary verina kely am'izay satria sationan'izy mazatra hatramin'izay dia hoe ny raim-pianakaviana sahirana fa ianao zany zao ray-pianakaviana tatana tokantrano satria ianao manano tena hoe mba tantarao kely hoe ahoana ny fomba fiatrehana zany amin'ny andavanandro. Eny tompoko izy ty moa zany efa akoditra dia tsy maintsy iainana fa ny zava-dehibe dia izao hoe misaotra an'Andriamanitra lehibe mbola mimeny fahasalamana araka ny teniko hoe raha izao zany marary mandamaka dia tena vava firy ny tsy mihinana ao atokantrano mba nirariana dia mba tsy hisin'izay aretin'izay aloha
fa maro am'izao fotoana zao eny amin'ny mpiaramonina eny tena mahita ny tena fa tena fadiranova raha ny tenako manokana aloha araky ny nambarako teo misaotra an'Andriamanitra fa mbola mahita ihany ampiasa tena ny tena moa zany de mba mahita kely ho ihany fa raha ty fitondram-patsakana ty no iatehiranao manahirana tsy ahita ninninny ianao ka ny araky ny teniko teo hoe efa miatra any ambilany zao ny fahasaranana fa na io rano andronao hanina io zany e zao fa fahasaranana be monsieur Rina ary izy ohatrany tsy fotsifotsy tsara tsony fa efa miova ny lokony de ny fahasalamana koa zany atahorana am'izay kanefa ho iaho hoe efa akoditra ty de tsy maintsy iainana fa tena mafy ary tena za niainan'ny repoblika voalohany faharoa fahatelo faefatra tsika zao fa mampitovy ahy zany fa tena tsy izy ty fitondrany ty nahitako mangidy ty nahitana ny tena tsy fahita mihitsy tsy hitako zavatra ka zareo mantsy ny mpitona miteny hoe ny zavatra tsy vita tao anatin'ny 80 taona no vitandry zareo ka zay mihitsy de hiteny aho hoe 80 taona inona zavatra inona fa tena vitandrzareo zany mampiteny mona raha izay zany ny fahagagana vita ny tena isaorana azy fa tena nahy fahagagana izy fa miteny mona ankehitriny fa tena mbola zavatra tsy fahita hatramin'izay nahita eto ankehitriny zao iainantsika eto Madagasikara de mampalahelo ya ka ao anatin'izay fanoeran'izay moa ianao zany ary ianao ve mahita hoe akoatran'ireo hoe sehatra efa manohatra zany hoe ny RMDM efa mazava misy ihany koa ny sehatra hafa manohatra fa ianao ve mahita hoe ny olom-pirenena eny anivon'ny fiarahamonina eny efa morona am'izay iny tompoko miainga avy amin'le fiainana isan'andro fa tsy hoe zavatra foroporonina mahita moa ny tena satria ny tena zany mivezivezy eto seroa mandeha ny rehetrarehetra eny na eny amin'ny bakarty indrindra fa za zany mahita hoe ry zareo tena ny fidy azy mihitsy am'izao ny tena tsy mahazaka voalohany aza voakely izay satria ny tena zany moa araky ny lazaiko teo mba mifanerasera amin'ireo mpiaramonina fa maro no miresaka hoe tena nanenina ny fidy an'ity fitondrany ity mba nana tena fiovana akinanjo zao de hoy zay hoe sady maneso ihany aho moa no mitarika amin'ny fahatongavan-tsaina hoe ay ve tonga saina ihany zay nge hoa tsy mifidy an'io kanefa zay mahazaka ny fehitraikany sy ny vokany noho ianareo fa ankehitriny kosa mampitodika ansainareo aho hoe jere lavitra jere tsara ataovy mijery maso fa hatramin'izay nareo jamba angamba sa araka ny fiteny hoe biby mitorona dinona no mijery fantatra aloha fa mialatsiny aloha amin'le fiteny fa tena mampalahelo mihitsy ny zavatra iainana ankehitriny ty fitondrana tsy fahaizana mitondro ty de fiarahamonina eny zany de zay io zavatra hita aloha sy ditsikaritra hoe betsaka ny olona zany nefa te hitroatra za tsy mitena tsy mitarika ny olona ao amin'ny fanonganam-panjakana na fandrobana ohatrany nataony sasany fa hoe tsy mahazaka tsony le olona fa miandry mpitarika hoe iza no hitarika profony zany moa tamin'ny herinandro zay raha ndeha ao magro de niteny zareo sasany inananiny hoe tareto am'izay izy ty zay efa vonona hoy ny akamaroany sasany miantsoantso eny zay moa zany titatsiaritra eny lazako an'izay fa so ndray de misy mandrangitra any anany misotona lakolosy ihany hoe io fa mitarika olona ikiomy mitarika olona androba tsy any le izy eny ary maranatsika azy ary ianao koa manana anjara brika amin'le etsika rapitso hijerena ny avana amin'ny farafangana andao ary eny tompoko maro nefa nitenen'ireo teo alohako indrindra vao niteny teo moa zany ny ray aman-dreny lehibe ny pasteur Aidora Tsarami amin'ny voikava matratra any amin'ireo rahalahy sy anabavy any atsimo tsika malagasy tia fihavanana fa saingy mampalahelo monsieur Rina de efa tsy mba ny civilisation na ty kolotsaina malagasy ity ka de rava tokoa zany fihavanana malagasy zany fa ny atsika malagasy hatramin'izay de hoe voikava matratra hatramin'ny atsimo sy avaratra de tsy malika elo foana ka tratra ny voinareo avatsika ireo de manentana izahay hoe andao re ifanolo tanana amonjy an'ireo vahoaka malagasy to atsika ireo mila mitafy ireo mila mihinana ireo ary indrindra tsy manan-kelo fan'ireo ka dia manentana ny malagasy tsirairay na isa-tokantrano isam-batan'olona mba hanao zay azony atao mba amonjy ijery andreo avatsika ireo fa tsy mahafaty antoko tompoko ny manao soa saotra tompoko
eny ary dia isaorantsika andriamato Daniel Rasoanamonja ny tondranyizay fandraisana anjara sy fanehoan-kevitra izay teto amin'ny Miara Manonja ambavamomana ampo mieritreritra izay tokoa le hoe ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehova ihany no mahalavorary ny diany izany. Mitandray fanira zafy manantany andray ny vahiny manaraka avy any Tomasina ao anatiny izao Miara Manonja izao ary hitondra ihany koa ny fanazavana mazava loatra resaka raharaha-pirenena fanira zafy manantany ndaondray ary zatsy dia soratsika ny vahintsika teo moa zany olotsotra Andriamato Rasoanamonjy Daniel zay anisan'ny mpikatrika RMDM mafana fo amin'izao raharaha zao ary maromaro ny toa azy ao anatina zay veritsika fa tranganjavatra makarary ny firenena mahazo akony marotsika amin'izao fotoan'izao amin'ireo antso sy ny sisa ny telefona ny zavatra maro izay miresaka amintsika zany ireo namana zay mifampiresaka lavitra ny amin'ny hoe tena miondana mihaino zay ary mame fakasitrana anreto vahiny zay mifamezivezy eto amintsika reto satria nomena sehatra mihitsy ny olo-pirenena hanyo hevitra zany anatin'izao lalatsarotra zay diavin'ny firenena zay tsy mbola fahita tao anatin'ny 40 taona araka ny nambarantsika zany dia tsy vitany hoe miaina vidim-piainana sarotra tsika tsy vitany hoe miaina skandale tsika fa tonga hatrany amina fitakimbola eo amin'ireo sehatra marobe eo amin'ireo mpiara-miasa marobe amin'ny Madagasikara ny vondrona iraisam-pirenena dia ity daty io teny am-piandohana dia daty manan-tantara izy ity satria daty famerenam-bola ka asa izy ity na ho atao ao anatin'ireo daty zany zay mety ho tsarovan'ny vahoaka malagasy ny hoe sambany teo amin'ny tantaran'ny repoblika sy ny tantaran'ny Madagasikara ny 3 Desambra 2024 no daty namerenam-bola ho an'ny fanjakana malagasy ho an'izany banky mondial izany mety miresaka amin'izany amin'ny fomba ataontsika hoe ao anatina anyany isika ve na hoe ao anatina zavatra mety misy fonteny fa misy dikany sy lanjany lehibe zany eo amin'ny fiainan'ny firenena satria zany dia mariky ny hoe tsy fahaiza mitantana zany dia tsy fisina zay sériosité zay ary tsy fisina maturité politique ary tsy fananana zay hoe bonne gouvernance ny zava-misy manko amin'izao fotoana izao dia mauvaise gouvernance mal géré ny fiainan'ny firenena sy ny raharaha-pirenena dia ho hitantsika io nambaran'le olotsotra teo hoe mivoaka eny ambonin'ny lalam-by ilay la machine dia mandeha ny amin'ny tsy lalana ary voangana moa nisy an'izany teny akorin-drano teny eny ary efa eto akaiketo ny flou provincialy na hoe floan'ny RMDM ao anatin'ny faritany Tomasina Andriamato be François miarabanao tompoko miarabanareo tompoko tonga soa so eto amin'ny Miara Manonja moa nareo avany Tomasina amin'izao toatoandro maraindraina izao mino fa manana antondy goavany anareo fa rehefa ohatr'izao moa zany dia tsy maintsy manontany lalana foana zay nanahoana ny lalana aloha zany na tongavana teto satria asa na efa vita na efa nikitihana ny lalam-pirenena faharoa Andriamato be François voalohany indrindra dia misaotra nareo nandrazahay tonga avy any Tomasina marina fa tonga ty zahay fa lavalava ny Tomasina vao tonga eto ary somary elaela vao tonga ka midika zay fa ny lalana avy any Tomasina mandeha aty mbola tegna ratsy dia ratsy ary mandenga ile zay ilaza fa efa namboarina le lalana ary tsara ka noho zany mbola azo lazaina ito fa nahay ratsy ny lalana satria mialany amin'ny fito zay amin'ny ariva efa amin'ny enina sasany vao tonga tingana tamin'ny fito ariva amin'ny enina sasany mandrainy vao tonga ka angamba raha kontokontena ny ora lany lavalava ihany 20 ora eo Miara zay mahakasika ny lalana zay ataontsika fampidirana fotsiny iny efa iresaka zava-misy kely ihany isika na izany naty zany aza
efa samy mitondra ny zava-misy any amin'ny faritra samihafa any namana rehetra zay ny vahiny teto amin'ny Miara Manonja ny amin'ny zava-misy any amin'ny toerana misy azy dia mino aho fa mba hitondra vaovao an'ny Tomasina ianao an'ny faritany Tomasina ianao mba ho fantatry ny vahoaka malagasy izao tontolo izao zay manaraka antsika amin'ity Miara Manonja ity hoe inona ny vaovao an'ny Tomasina amin'izao fotoana izao, tsapa mivoaka ny Tomasina ve ity fiakaran'ny vidim-piainana ity, hita ny vahoaka ny Tomasina ve ity tsy fananana azy ity, iaina ny vahoaka ny Tomasina ve izany tena olana eo amina resaka jiro sy rano zany, aiza ho aiza Tomasina amin'izao fotoana izao. Nareo raha teo moa nampanantenaina miami, nareo raha teo nampanantenaina fa anisan'ny ainana fiainana tsara kokoa. Inona zava-misy raha azonao fitinina? Tegna misaotra anareo aty amin'ny Miara Manonja anandray zahay ato amin'ny toerana aty mba ilazalaza ino zavatra misy any Tomasina, tsy atao lavany resaka fa ny amin'ny ankapobeny mijaly ny vahoaka amin'ny vidin-javatra jiaby ary maro ny tsy misakafo mety amin'ny antoandro na amin'ny hariva ikambana n'ilay jaly. Faharoa zany ny fampalaitanana le olona tamin'ilay resaka hoe miami na resaka hoe stade municipal. Rava foana ny stade municipal fa tsisy zavatra vita ao. Ny bord de la mer izay fitsangatsanganany ny vahoaka ary ankaiky indrindra io ary fivarotany ilay olo mpitady vola voafefy ilay izy ary efa maromaro ilay olo efa tsy afaka mivarotra ao nefa tsisy zavatra vita ao. Tsisy zavatra vita raha mikasika miami zany mbola tsisy, mbola sarintsarina, mbola tsisy asa vita ao. Zay no zavatra mikasika ny miami. Fa ny zava-tegna zava-dehibe mahakasika ny Tomasina, zavatra aroa no resahako aminao eto ary mahakasika ny vahoaka maro indrindra fa ny vahoaka madinika. Voalohany indrindra zany mikasika ny mpiasa ao amin'ny commune urbaine de Tomasina. Maro ny mpiasa ao ary tsy voazao vao inontsika ilay izy fa maro be ny mpiasa tsy mandray karama, ambola maro. Ary zay olona zay tsy hoe vao androany na omaly fa fantaona. Misy ny sasany maty am-perinasa nohony tsy mandray karama satria marary tsy afaka mamonjy dokotera na tsy mavita mividy sakafo isanandro rafa marary dia maty ho azy. Ary ny sasany nohony jaly tratrina retina tsy afaka mandeha ny dokotera koa. Zay zany mikasika ny mpiasa ny commune. Ary ny fahitana azy tsy fahaiza mitantana. Ny commune urbaine Tomasina araka ny fahafantaranay azy misy fidiram-bola maro be. Zay ny tsafiriny atsika zany fa maro. Zay ma commune urbaine azy na le statut ara efa ngeza be zay. Fidiram-bola maro be. Fa ny fahatavanay azy ratsy tantana. Ka zay zavatra zay tokony mbo dinihana. Ary zay no mahatonga zahay mijoro eto. Zahay tsy hoe mandeha manohitra fatany. Fa milaza raha tsy mety ataon'ny fanjakana ka mamoriry ny vahoaka. Zay zavatra raiky zany mamoriry ny vahoaka le tsy fahaiza mitantana zay. Faharoa mikasika fanagnantany. Eto Madagasikara iarahantsika malala fa ny olana fanagnantany dia efa mihoapampa. Ny gasy efa tsy mahazo, tsy manana zomy ny fanagnantany. Raha dinihina sy verina fahitana azy. Fa ny vahiny no tegna
manina zo amin'ny fanagnantany tsy amorony za eto eriny faritry na eran'ny province tsy vaovao amintsika ka maheno hoe misy tany iadivany vahiny amin'ny malagasy ary matetika reisy foagna reisy foagna zany ny gasy ao Tomasiny zany misy atao hoe tany atao Belambo zay avaritra kely ny Tomasy tsy lavitra olo andrivony maro no fananana jary le toerana tanympanjakana io tany kolon taloha lasa tanympanjakana totafara tokony vahoaka malagasy izay efa manamento molaly azy tokony zay zany manana zo ipetraka amin'ilay toerana tsy zay ny zavatra misy fa ny olo tsy etan'ny avieny fa olo avy tonga zao hoe azo ny tany io izy dia tondrasana miaramila tondrasana polisy dia mandrava le olo avy koa ary mbola misy koa hoe ikaramana olo mandeha magnoro tragno iroana tragnon'olo aby re tondrasana basy milefa le olo ary farany migadra london jiaby gadrana zay ny zavatra misy a Belambo ary mbola tsy vavaha hatram'izay ka hatram'izao misy koa anankiray ankaiky ny Dinatenkary amin'ny commune rurale Amboditandroa misy tany na kolon taloha lasa tampanjakana efa gasy koa zany maro ary andrivony maro efa magnamento molaly le tany tato afara tonga ndraiky koa zany société vahiny atao hoe Filatex zay ngamba tsy vaovao Antananarivo aty Filatex zay fa efa karazana vahiny zay atao hoe manina zo zay zany manjakazaka amin'ny tany jiaby amin'izao fotoana zao zany nalana koa le vahoaka fa io Filatex io zany no mena sehatra nandroaka le vahoaka koa zany nitondra miaramila ary miaraka amin'izay ny fanjakana solo-tegna mpanjakana matoa misy miaramila tonga ke misy olo-tegna mpanjakana koa miaraka aminjary ka zay zavatra zay mampalahelo mampalahelo zay zay ny zavatra misy Tomasiny raha ohatra hoe ny zavatra tegna mahakasiky ny olo vahoaka ao zany le fananantany zay ao le resaka zo amin'ny fahazahoana karama amin'ny asa ny olo mikarama isam-bona anazy mbola sahirana indrindra fa tsy mandray vola nefa tsy mahazo absent amin'le toeram-piasana agnatin'ny volana maromaro ataovany eritreritry fa fahoriana no pampana zany no manjady amin'ilay fianakaviana zay ngambony zavatra azo amin'ny hezana mikasiky ny filohan'ny RMDM moa Andriamatoa Marika Ravalomanana dia tonga tany Tomasina voatsela akory zay ary ny tao anatin'izay hoe famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara dia no tanterahana tao amin'ny kianjan'ny Macro tao Tanamboasainky izay fionan'izay ianao dia mpitarika ny RMDM any toerana ary anisany ireo ho antsika mpijery zany ho antsika mpiaino ihany koa dia izy lay notolora ny filoha Marika Ravalomanana an'ilay palitao raha on sary namana teknisianina dia alevantsika eto ny palitao izay nanaova amin'ny président Marika Ravalomanana dia natolotra azy nambaran'ny président Marika Ravalomanana fa tsy nataony teo amin'ny fiainany zany kanefa matoa nataony dia nisafidiny manokana zany ary rony
no nomeny izany akanjony zany teo amin'ny fiainany de teo moa zany ny hoe ny zokony dia izao andre matobe François io izy iny miaraka amintsika io araka nhitantsika amin'ny sary zany dia voalohany sady te anontany fihetsem-po no hoe andraikitra lehibe ho anareo RMDM ny faritany Tomasina ao anatin'ny fampahafantarana ny zava-misy eto Madagasikara tonga eto ianareo amin'izao fotoana izao misy an'le hetsika rapitso zany rehetrarehetra zany de verina fa hoe hame le lanja n'lay endrika le tolona mihitsy no atongavanareo de zay ngamba mba tsara ampahafantarina ho amin'ny mpiaino sy mpijery antsika ny mato be François sady manararaoatra amin'le fihetsem-ponao ihany aloha tany Tomasina tamin'iny zao manko ny vahoaka voaheno antsika ya misaotra anao nampatsahy izay tamin'igny azoko lazaina fa voalohany aloha izy tampoko taminahy lay izy fa nafaly ka raha dinisy veriny ray aman-dreny lehibe tokoatra président Marc Ravalomanana indrindra fa izy mitariky ity rodoben'ny mpanohitra ity amin'ny mary aman-dreny azy maro no le olo tao hitany koa fa matanjaka zany ny RMDM sy ny team ao Tomasina ka nasehony zany le fitiavany ary ny etsi-po zany izy tamin'izy no izy faly zaho izy dia omeko anao izy ty palotoko ty tamin'ny voalohany za ohatra ny salasala fo farany veriky sangisangy le izy de farany de ty tsy sangisangy tokony ny raisiko le izy ary misaotra anazy fo manana ray aman-dreny ny RMDM ary nasehony fa tsisy fagnavakavahana nasehony fa ny RMDM zany ho taritiny eto Madagasikara asehony fa misy zany ilay firaisan-kina ary izy mitady le hoe fampiavaram-pirenena tsisy fagnavakavahana eto Madagasikara tolona ray ny atao ny ampahomby azy ny atao zany ka misaotra anazy zany zahay nasehony tamin'ny vahoaka ny Tomasina fa izy no ray aman-dreny ary tsy magnavakavaka zay zany zavatra azony resana tonga eto nareo misy antso lehibe hetsika ho ataon'ny RMDM rapitso maromaro ny délégation na Tomasina araka ny renay hanoana n'le hetsika lehibe rapitso mba tsara ihany mba resahana ngam'izay le matobe François ya maro ny fa tonga eto koatra zahay ary matoa tonga eto misy dikany nisy moa le programme zay efa nampahafantarina zahay hoe am'le 4 ho isy hetsika atao aty hetsika voalohany aloha mikasiky ny tolona ary marito mitolona zany ma tsy adino koa zany le fiarahamonina misy le namana tratra ny fahoriana trano tany Atsimotany de anatin'izany le programme Atsimotsinanana farafangana ka raha finaionan'izay zahay dia tonga ary efa nitondra anjara briky nareo koa taonanao tolotany nanao tany zay de efa atolotry ny rampitso ka zava-dehibe le nitongavana aketo zay aloha voalohany faharoa ao le tolo-tagnana fa ao kosa le fagnamafisany le tolona satria sahiran'ny vahoaka latsaka ankadin'ny firenena ary raha mitohy tsy fantatra ho aizatsika ka mbola magnamafy le zavatra natao tany amin'ny 23-24 juillet teto Antananarivo zany zahay tsy janona raha tsy misy fagnovoana amin'ity firenena antsika ty satria tombontsoan'ny vahoaka no jerena sady tombontsoan'ny firenena ka miantso zany zahay
tsika avy amin'ny faritany ny atsika eto Antananarivo mba samby tonga zay manana ataontsika hoe fotoana izy ka fa tsisy fotoana moa tsy azo divirina fa zay mbo manana fotoana azo atokana rampitsio tokony samby tonga na zay avy lavitra agny tonga maikinito ka noho zany magnantegna zay fa marobe ny vahoaka raha misy ny feikevitry ny 13 sy ny 14 ny volana jolay atetsy amin'ny espace relation alasora moa zany teny baipasy ny telo lehibe misongadina ao anatin'izany nambaran'Andriamatobe François teo ny voalohany de miala ny fitondrana rajoelona, faharoa ravana ny ACC, ny fahatelo de ovaina ny lalam-panorenana hizorana makany amin'ny repoblika fahadimy ampitsahiviko ihany zay satria nisy teboka 12 tao anatin'izany fiaona lehibe zany ary efa nentina atany amin'ireo fiaonam-be régional ny RMDM ny tety faritra moa izany. Andriamatobe François miarana asika dia mitondra ny teny fisaorana ho anao ary ny fanetanana angambany teny hoe minitra vitsy monja de hiditra eo indray Andriamatoa Raha Fédération Jean Rémy zay filoha lefitra national ny RMDM. Fanetana ny fagnentanana dia zao Madagasikara tanyrazantsika iombonana ka oka tsy misy salasala na ny mpanohitra na le fitondrana raha fa fagnasoavany Madagasikara mba hasoa ny vahoaka ao anatiny de tsy tokony hisy salasala. Atsika zany raha fa misy zavatra tsy mety tokony azo aremina toko tapaka volagny mitongilana araka ny oambolana zay tsy mety ny aremina samby tompona andraikitra atsika na ny eo amin'ny fitondrana na le tsy ao amin'ny fitondrana na atao hoe mpanohitra samby tompona andraikitra ka oka atsika jiaby samby ifandre-tagnana ifampitantana mba hagnavoatantsika ity Madagasikara tsika ty. Masina ny tanindrazana zany mamarana azy rehefa le misy zavatra ohatran'izay eny ary fa de isaona no Andriamatobe François zany ny tondra n'izay fanazavantsika izay ary de omentsika lalana izy handray ny filoha lefitra nasionaly isika Andriamatoa Raha Fédération Jean Rémy eto amin'ny plateau ny Miara Manonja indray zany. Izy dia tiako ny manamarika amintsika fa dia lolo Madagasikara teo aloha izy ary anisan'ny tarika ny voamerany vola tao anatin'izany lolo Madagasikara teo aloha zany zay tapitra tamin'ny volana janoary teo moa ny mandahan'izy ireo de misy ny fifidianana loholona natao andehitrezana iny zay namaitrahana ny reto 7 vaovao reto indray zany. Izy ihany koa dia anisan'ny nitarika an'ilay voamera fanadiadiana momba ny raharaha Covid-19 ny fitantanana ny volany Covid-19 raha ohatra zany ka atsorina de hoe manakambara betsaka izy amin'izao zava-misy zao fa tiako ihany no milaza fa anisan'ny mpikatroka lehibe ao anatin'ny antoko SVM izy kanefa dia manana an'izay anrara andraikitra lehibe zay ao anatin'ny roabe mpanoatra ho an-demokrasia eto Madagasikara satria ao anatin'izany moa zany antoko nyresantsika zany dia filoha lefitra nasionaly an'izany RMDM zany. Manavana anao Andriamatoa sénateur de tonga soa eto amin'ny Miara Manonja indray zany tafaradalana amin'izao maraina izao mino fa atevitevina ny resantsika ary de angatana namana teknisiana ao ambadika eo zany andamina kely amin'ny ora zay ahafahantsika miresaka satria misy zavatra maromaro zay tsara ifampiresana ihany amin'ny vahintsika. Mirava tompoko. Miarabanao namana fahiry ary magnano akory lahaly antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo zay magnaraka ity fandarana Miara Manonja androany ity atao kokoa kely atsika avy any amin'ny province ny Tamatavy nareo daday avy Ambatondrazaka loatra mangoro ianareo avy Analanjirofo tsy adino ihany koa atsika avy eo amin'ny faritra Antsinana magnano mbola tsara Kory lahaly izy ianao de valeko hoe tsara be mifantsafa akory andre lam
mbola tsara ya eny ary efa nresako ihany izy ity tamin'ny namana be François teo andre mato loolo Madagasikara tsy afaka aminao mihitsy mako zay kasikety zay satria dia nanandraikitra lehibe ary dia navita ny adidy amanandraikitra ianareo sady filoha lefitra national ho an'ny RMDM fa ianao mananandraikitra mifaritany Tomasina mihitsy ka akoatra ny hoe mpikambana vaventy anao filoha lefitra national mba tsara ihany ngamba mba hanaovana tatidresaka fohifohy amin'ny vahoaka mijery antsika manenina izao tontolo izao ny situation ny tamatavy manoloana ny fiainan'ny firenena andriamatoa olona raha ohatra ka mba azonao resana kely ihany ho fameno nambarana andriamatoa be François teo tsy hoe tsy ampy fa ny bokaboka mameno andilana ho izy ny fitenena an'izay mino fa mbola maro be ny azo ambara manoloana an'izany raha zany ihany koa resaka tamatavy edy koragniny efa mampiteniny moana namana faniry fontro loatra ny problème mianjady amin'ny tamatavy letry natongavan'ity fitondrana ny Andra Joeliny ity sy ary ho tanisaina keto aby raha jiaby zany fa ny tegna ohatra fotsiny angamba nomena efa ny resahany namana président provincial ny RMDM te moa zany ataoko hoe ny zavatra tena mianjady amin'ny vahoaka amin'ny lafiny fananantany teo ndresany teo ihany koa ny karama ny ao amin'ny commune urbaine tsy resako tsony fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao tena efa mitrongy mitrisona amin'ny tany mihitsy ny fiainam-bahoaka mijaly tsisy tsy mitaregny isan'andro vakin-jagnahary eo misy ny tsy mihinan-kanina isan'andro ny vidim-piainana efa tsy resahana raha ny isan-taona io hainao tsara fa io tamatavy io be dia be ny vokatra satria presque ataoko hoe mahery ny 20% presque tantsahady daholo mpamboly mpiompy raha ny resaka fambolena resaka vokatra fanondrana mampalaza ny tamatavy analanjirofy indrindrandrindra maro antsetra mananara igny resaka lavany sy ny jirofo raha resaka lavany efa tsy ho resako eto tsony efa matetika mandeha amin'ny anao manjery indrindra fa eto amin'ny MBS zany raha ny vidiny lavany no resahana za fa tsy koragnan'igny tsony namana faniry fa ninjery ny fa potika tanteraka ranomaso no sotrony olona agny amin'ny faritra tamatavy iny tapany avaratra iny eny fa na ny tapany atsimo koa ary hatrany manoro maro lampo fa gagy ianao raha nijery tamin'ity indray mitoraka aty satria efa ao anatin'ny campagne ny fotazana litsitsika zao io no mba anisany nantenainy ny vahoaka ny tamatavy isan-taona io vokatra litsi io fa tamin'ity ranomaso ny sotrony ny vahoaka mpamokatra indrindra fa le mpamboly tsisy vidiny letsi lo ianao raha mbola mandeha any tamatavy amin'izao jerepotsiny efa tsy ho tazan'ny olona letsi satria tsisy mpividy loa ampitoerana eo zavatra nanjary vola taloha ambany dia ambany vidy letsi 1000 ariary aiza zany taloha mba mihoatra ny 1200 ariary ny vidiny letsi taloha ya fa tamin'ity latsaky ny 1000 ariary raha misy mividy fa ny tsy mividy dia tena betsaka satria tsotra ny antony io raha tsy avelanao malalaka ny fandraharahana tompo dia ho toy izao foana ny zavatra iainan'ny vahoaka satria resaka varotra io iferanao ny isan'ny olona mahazo ny agrément afaka manondrana letsi ny olona zay miaradia amin'ny fitondrana ihany no mahazo alalana hanondrana tsy ohatrany taloha nge nalalaka mihitsy oay tena nalalaka taloha mazava ho azy zany fa satria mitobaka ny vokatra letsi tamin'ity tsisy mpividy dia lasa mora le izy zay ny zavatra
mampalahelo a iainan'ny vahoaka raha any anatin'ny province ny Tamatavy. Ianao raha mandeha miainga avy eto Antananarivo fotsiny mizotra n'iny RN2 iny, makany amin'ny RN5 iny, loha ampitorany eo le tsisy mpividy. Ary efa tsy araraky ny olona tsiny fa de jerem-potsiny. Zay iny resaka letsy iny satria mipaka mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka ny Tomasina io letsy ary mampidi-bola. Anisany mampiditra vola vahiny ho an'ny firenena malagasy. Ny zavatra tiako resahana eto ihany koa efa mampalahelo satria hitatsika tamin'ny Haino Manjery tatoato ny fametrahana samboady ho an'ny ben'ny tanàna tao Masomeloko. Distrika Manoro zany. Distrikany Manoro. Mbola ao anatin'ny faritra Tsinanana io. Ben'ny tanàna Tsilany tamin'ny fifidianana sakin'ireo olom-panjakana mandeha mametaka samboady, manalotra samboady ben'ny tanàna Tsilany. Azavao kely ilay zava-mitraka député monsieur sénateur raha ohatra ka azonao fitinina kely le nandeha ny fifidianana ben'ny tanàna hitatsika reny. Ya. Misy ben'ny tanàna lany-bahoaka ary misy ny ben'ny tanàna Tsilany dia ny ben'ny tanàna IRD io Tsilany io. Dia nitory nametraka fitoriana zany ny IRD fa tsy ara-dalàna nitoerin-jareo zany le voka-pifidianana teny amin'ny commune rurale Masomeloko. Dia nandeha ny fitsarana hatreto tribunal administratif. Mbola tsy mivoaka ny didy. Dia ny zavatra magaga anay any province Tamatavy dia ilay ben'ny tanàna Tsilany IRD iny no natao nametahana samboady vao herinandro lasa herinandro lasa zay. Mampalahelo tsy misy didiny voaka. Ary ny zavatra magaga ka ny Masomeloka zay io notronony teo ny député élu tao anatin'ny distriktan'ny Tomasina voalohany député io vice-président national, vice-président assemblée nationale amin'izao fotoana zao, notronony gouverneur, notronony préfet ny Tomasina, olona manana andraikitra ny fitondram-panjakana daholo zany. Tsy fanarahan-dalàna zany. Maninona raha kany Moramanga no jerena, kany Moramanga misy ben'ny tanàna lany io, tsy nisy fitoriana. Député ben'ny tanàna lany amin'ny anarany atoko timo, tsy nisy fitoriana fa mandraka ty androany dia tsy napetraka amin'ny toerany maha ben'ny tanàna azy. Zavatra ohatran'izany zavatra misy mampalahelo. Taria ben'ny tanàna Tsilany napetraka salohana samboady, fa ato Moramanga ben'ny tanàna lany hatramin'izao onge tsisy ben'ny tanàna ka ny Moramanga. Zany rehetrarehetra zany tsy maintsy resahana zany satria efa tafahoatra loatra, sangy moatra ny loha ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ity fitondrana ity. Kopisoroka zany aminay. Zany ve ny fomba hitantanana ity firenena malagasy ity. Mampalahelo le izy. Eto ihany koa tsara atao vaky-bantsilana eto ihany koa mahakasika ny Haino Manjery mpanjakana ao Tamatavy an-tampon-tanàna ao. Ao moa zany dia ny aty anivon'ny fanoerana dia tsy afaka miditra anatin'izany Haino Manjery zany. Io itovizana ohatra ny eto Andrenivohitra ihany koa manerana Madagasikara. Fa ny zavatra tena mampalahelo dia mba mitaraina ihany, tena mba manana namana ao amin'ny miasa ao amin'ny Haino Manjery ao vaky taraina satria efa tsy misy tsiny Haino Manjery mpanjakana azy satria lasa ny Fruit FM sy ny Viva no mibantoerana ao anatin'le studio ny TVM na ny RNM. Efa ampahany kely sisan'ny toerana iasan'ny RNM maha Haino Manjery mpanjakana azy. Fa ny Fruit FM zany zao ny tena mibantoeranao amin'le local io dia lasa tsy tompony tsony zany ny TVM sy ny RNM amin'izao fa dia
ireo le voalazako teo reo re zany no manjakazaka anatin'le hainao manjery mampalahelo le izy zany ny zava-misy fa tsara mba hitondranay antso avo eto fa mba tsy rariny kosa zavatra ohatran'izany tsy rariny zany hafa natao hoe TVM ny RNM hafa kosa zany Free FM zany samy manana ny azy io fa azo ataon'izany ny fomba fitantanana dia ny tsara oresahany eto koa ny mahakasika ny chambre de commerce manana olana goavana io chambre de commerce ao Tamatavy io tsika miteny zao fitokonana omaly tena izay indrindra no hitondranay ny resaka chambre de commerce io satria raha tsika mahafantatra fa zany chambre de commerce zany ao ny toerana ataoko hoe mandrindra ny lafin'ny fandraharahana arabarotro ao anatin'ny faritany mba tsy lazako fa eto Madagasikara mihitsy ary satria i port ny Tamatavy io no ataoko hoe premier grand port ty Madagasikara ity ny entana rehetrarehetra miditra eto Madagasikara matetika miditra eo anatin'ny port io daholo ary ny chambre de commerce ny fahalalantsika azy hatramin'izay dia manana entrepôt mba ametrahana an'ireo entana ataontsika hoe manana en souffrance zany manana olana amin'izao fotoana izao saky ny ministre ny varotro sy ny industrie no manala n'io entrepôt io amin'izao fotoana izao amin'ny chambre de commerce tena mampalahelo le izy satria hiteraka olana eo anivony fandraharahana zany zavatra zany indrindra fa ny mpandraharaha rehetra ao anatin'ny province Tamatavy amin'izao fotoana izao tena sahirana dia sahirana mihitsy ary zay no nahatonga an'le hoe hetsika le resanao teo le fitokonana satria tsy azo ekena zavatra ohatran'izany io chambre de commerce io anisany mampidibola be ihany koa ny fitoram-panjakany ho atao aiza ary ireo entana an'ireo mpandraharaha zay manana olanareo raha ohatra ka hitsoana ny chambre de commerce ilay entrepôt zany hoe le toerana hitehirizana an'ireo entanareo ka izay ihany koa anisany anaovanay antso avo eto satria tsy hitaraka filaminana mihitsy zany tsy hampisy filaminana zany raha mbola mitoy ka io moa anjaratsika aty anivon'ny fanoerana ny milaza ny zavatra misy ary ny zavatra marina fa tsy ohatran'le resany sasany hoe nareo ange lainga foana no resanareo tsy tompo anjaratsika ny milaza ny zavatra marina ary tokony ahay andray lesona amin'izany ny fitoram-panjakana satria izy zay resahana zay rehefa manao be marenina moa dia tsika ny afarany io zavatra io raha mitoy foana mitoy zao zany zay ny mazavatra santionany santionany fa be deabe eto moa zany dia nararoatra ihany koa raha sitrako namana faniry mba te ilaza ihany koa amin'ireo fampanantenana petraka ny fitoram-panjakana tamin'ireny propagande reny eto zay mba manontany inona moa ny antony tsy hanaovana n'io voie rapide mampifandray ny port ny Toamasina sy RN2 io zany isaky ny miakatra plateau ohatra zao mba mametraka an'izay fanontaniana zay foana tianay vahoaka ny Toamasina mba hanomezana valiny zay fanontaniana zay io voie rapide io ange efa nazahoana famatsim-bola namana faniry ary io efa programme an'asa projet tamin'ny andro ny filoha Rajonary Mampianina fa inona tsy mitana azy io fanontaniana ray zay ao Tamatavy amin'izao tsy tapaka mihitsy ny délestage tsy maintsy resahana zany ohatra ny eto Antananarivo ihany koa ny anareo moa zany eto Antananarivo miaraka amina rano ny olona efa tsy misasa jiro tapaka foana isan'andro mitovy tsisy valaka amin'izany ao Tamatavy jiro zay indray aloha mba misotro rano zay rano ndray tsy tadiavina Tamatavy fa ny jiro misy fahatapahana foana isan'andro maninona tsy amboarina io volobe 2 io io volobe 2 io zay mbola tao amin'ny Sénat efa nazahoana famatsim-bola efa niratifiena io monsieur Faniry tamin'ny assemblée nationale nandalo tamin'ny antenimera rotonta izay reto ny ratifien'io volobe 2 io
tamin'ny fitondrana filoha erajonary mampianina inona tsy amitana anazy io inona ny olana mba ialana amin'ny délestage lava io dia fanontaniana petraka koa makasika ny RN5 mampitohy ny soneran'ny vongo sy mananara atreo vai be efa nazahoana famatsiam-bolo io fa niratifiena momba an'io fa misy tetezana vita sy dalo jusqu'à marontsea iny tamin'ny union européenne sy tamin'ny andro ny ministre Roland Ratsiraka io anontany azy tsara fa efa nazahoana efa ratifie izy ato ratifie dia gaga zay hatreto any nge tsisy asa mandeha zany tsisy secteur d'activité mandeha zany amin'ny Tamatavy amin'izao fa mandainga tena entsaka zahay entsaka zay ngamba entiko amehezana anazy namana faniry entsaka zahay amina lainga be afafy famitanany vahoaka fampanantenana pokaty hatreto jereo zany miami zany za moa saika tsy resaka an'io miami io satria matetika loatra amresaka an'io tsy io le miamina ampanantenanao ny vahoaka ny Tamatavy Andriamatoa filoha Andry Rajoelina tsy io le izy avoa le makety aza fitana zay Tamatavy any fa tsy io raha io fanamboarana kely ataonareo io tsy nifidy anao Tamatavy tsy io le nampanantenanao anay fa zavatra hafa tena miami fa tsy ohatran'io zany miami zany moa zara raha mba mandeha le asa ary apetraka eo aloha zany fa tena lava loatra tsy mampanino zany fa ilainy voaka no miaino an'izany fa efa natsediko tena ampiandohana ihany izy ty io moa rano raha resaka Tomasina nresana tena lava tokoa araka ny teneninao teo satria mirongatra zay tsy izy tsy fandriam-pahalemana maro be zay tena hoe lasa tena tsy mahatamany Tomasina indraindray ho an'ireo mpivahiny mandalo zany na ny eto aterina satria matanjaka be le tsy fandriam-pahalema amin'izao fitondrana zao misy an'izany satria lasa voatery manao lalan-javatra hafa ny olona satria eo lay hoe tsy fananam-bola sy tsy fananan'asa zany zay nresana zay maro be izy fa mbola azotsika resana ny fotoana rehetra lizy ny hoe zany fitinina lizy hatrany Ambatondrazaka loatra mangorona ka tia Tsinanana ianao na ka ny Analanjorofo reo faritra telo reo no mamaritra ny faritany Tomasina ianao radio koa anisan'ny vice président national ny RMDM zay ampisana ny faritany Tomasina fa ny andraikitrao teo ny vao ny antenimerandolona tamin'ny fotoanandro hoe nisana ny vomera fanadihadiana mikasika ny Covid-19 tsara mba resana minitra vitsy angam'izay Andriamatoa lolo Madagasikara ny amin'ny hoe de nanahoana sy de taiza de ahoana ny efaran'iny adihevitra iny satria mbola tsy mety vita androany manko zao tsika amerim-bola amin'ilay banque mondiale mijirama de mbola tsy hita koa hatreto hoe aiza le volany kirakiraina de ny prime ministre omaly na metsiny amin'izao fahorim-bahoaka zao zarara moa le koa maina azy atao maika misy seriany liana de Covid-19 hatrany no napetraka hoe fototro zao krizy iaina amin'ny firenena zao tonga bakivaky izy ty sady marary mamenatra marina tokoa fa ny zavatra tsy vitany mpitondra ny fandimby teo tana nandritry ny 9 taona ny zavatra ataonyty fitondrana Andry Rajoelina ty amin'izao fotoana zao tonga bakivako izy sady marary mahamenatra le raha resaka gestion fond Covid-19 no resantsika eto amin'ny ankapobeny mitentina eo amin'ny 800 millions de dollars maherikely eo ny famatsim-bola azotsika tamin'ireo partenaire technique et financier tsika zany hoe ireo mpiara-miombonantoka amintsika zany any ivelany entina anampina ny firenena malagasy indrindra fa nivoaka malagasy zany tratran'iny areti-mandoza dia ny Covid-19 iny ny zavatra anisy dia marina tokoa anisan'ny vomera anankiray najoro teny anivo ny antenimeran-doolona vomera-panadihadiana io makasika an'io gestion fond Covid-19 io satria vola fanomezana fanampina ho an'ny vahoaka malagasy io dia rariny loatra raha ohatra ka mba hatao mazava ny fomba ampiasana an'io ny zavatra misy araka ny
nahitantsika azy tena natao marina najoro le resaka voamereo nantsona daholy ireo ministera voakasika izany fitantanana vola ny covid-19 izany nantsona daholy nantsona ny ministerany fahasalamam-bahoaka nantsona ny ministera tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitantanam-bola mpanjakana ny ministère des finances et de l'économie nantsona ny ministère ny ataontsika hoe ny intérieur et de décentralisation izy la temo zany misahana ny inona ty ny tere amin'ny vato tary CCO ny ministre tompon'andraikitra tamin'izany centre de commandement opérationnel nanaovana azy tamin'izay national nantsona tanatin'izany ihany koa ny chef de région moa fa ilazainjareo gouverneur Thomasina nantsona tamin'izany koa ny préfet ny Thomasina ny bentanàna Thomasina torak' zany koa ny teto Antananarivo teto nantsona ny bentanàna teto Antananarivo ny préfet de police teto Antananarivo satria azadino fa ireo faritra anankiroa ireo anisany nilanjafaisana ihany koa ary nahazo famatsim-bola makasika ny iadina tamin'ny covid-19 ny zavatra misy dia ny ministre amperinasa voakasika izany rehetrarehetra zany tsy nisy na ray aza say mba tonga niatrika ny fanadiadina fa ny ministre tonga teo dia ministre taloha tia amin'ny fitondrana era-janary mampianina reny mba tonga tao avy eo koa dia ministre Amady satria izy moa zany efa niala teo izy efa niala teo ministre ny fahasalamana ministre ny fahasalamana fa efa niala teo izy tamin'ny fotoana nanaovana an'ilay fanadiadina ary isorana azy fa dia izy rery ihany nataoko hoe ny tompon'andraikitra tonga niatrika ny fanadiadina fa ny zavatra azoko ambara eto matoa tsy tonga re tompon'andraikitra voalaza reo misy zavatra ambadika ao dikan'izany tsy mazava ny fomba fitantanana ny vola nentina namatsiana ny ady atao amin'ny covid-19 eny fa na dia entsika ireny resaka écran place sy ny sisa reny bonbon sucette profo mivaingana zany rehetrarehetra zany fa dia ny covid-19 ve no iadina ny écran plat ndray no nividina torak' zany koa ny bonbon sucette ka ny azoko resahana eto dia mandraka ty atsika miteny zao tsy misy tatitra mazava avoaka ny ministère ny fitantanam-bola sy ny toe-karena makasika ny fitantanana an'io covid-19 io matoa zareo tsy sahy miatrika n'le fanadiadina misy zavatra tsy mazava ao misy zavatra maloto ao sainay milazan'izany ka amin'ny ankapobeny angamba ozy anao teo hoe bon aiza moa zany ny afarany ireny nisy ny tatitra amin'ny antsipriany nataonay moa zany ary efa nalefa amin'ny ambaratonga pahefana izy reny ka dia mandraka ty androany moa zany dia izy hitatsika io iverina kely amin'izay ko tsy hoe kely mihitsy fa iverina betsaka amin'ilay zavatra hitranga rapitso araka nambarany Andriamatoa be François teo misy irany Jonito zay hoe rodorodo dia tonga mirodorodo nareo avy any Thomasina any avy amin'ny RMDM ifanometanana amin'ny lafin-javatra misy eto Madagasikara dia eo amin'ny Magro rapitso sady adevitra politika ihany koa pasteur Edouard nanao appel ngeza be mihitsy tongava daholo betsaka ny zavatra resahana sy ionana akoatra ny resaka farafanganaka ho an'ny RMDM Thomasina eto ianareo dia hiafika ny zava-misy rapitso tsara ihany mahafantatra amin'izay fijoroanareo zay sy ny hevitrareo amin'ny maha-tompon'andraikitra voalohany ianao ho an'ny faritany ny Thomasina mihitsiny tsara petraka zay koraha nataonao zay namana faniry marina tokoa fa anisan'ny tonga eto izahay
RMDM anatin'ny faritany Tomasina. Tongeto ny avy eo amin'ny faritra Tsinanana, tongeto ihany koa ny avy eo amin'ny faritra loatra Mangoro, ary tsy ambanin'izany koa ny avy any Analanjirofo. Voikava matratra io namana faniry. Io toy ny tanatra visy havanana io zay tsongoa marary. Satria ny avatsika any farafangana moa zany no ny aran'ilay voina, koa dia rariny sy hitsiny loatra raha ohatra ka mifanometana antsika. Izay no maha soatoavina mahamalagasy, ny mahamalagasy rehefa misy namana tradoza toy ireny dia tsy maintsy mifanometanana. Ary izay no atongavanay eto satria nanao antso avy isaoranay be dia be ny bureau foibe ny RMDM zay nampiantso hoe tongava fa misy zavatra toy izao na voan'ireo namantsika avatsika avy any farafangana, koa dia tongeto izahay. Sahinay ny milaza fa délégation maro, forte délégation tongeto ary rehefa nataonay ny vonainana iny zay tamin'ny le 1er Desambra teo dia efa nisantatra an'izany tany Tamatavy nanao téléthon izahay. Ya amin'ny anaran'ny RMDM io RMDM zay matsapatena fa membre ny RMDM dia samy mitondra ny anjara brikiny zay voatsirambin'ny tanana zany entina aty Antananarivo o atolotray aty Rahampitso. Ka izay no atongavanay eto satria eo ny lafiny politika satria ny RMDM nge zay ny ijoroan'ny RMDM hagnano politika fa kosa manoloana ny voina mahazo ny havana any farafangana dia sarotra ny tazapotsiny ka tongeto zay handray anjara mavitrika amin'io téléthon atao Rahampitso. Inona fa izotra antsakany sy andavany izany téléthon zany satria famonjenaina ho an'ireo avatsika araka le voalaza zay no atao Rahampitso ary anaovanay antso avo eto ho antsika vahoaka malagasy rehetra tsy ankanavaka satria tonga amin'ny bolan-drazanay bolan-drazantsika io hoe raha tohina ny fero marary ny aty, koa dia miantso atsika rehetra tsy ankanavaka mba samy ho tonga maro Rahampitso io mba hitondra ny anjara brikitsika hanampitsika ndreo avatsika trabony. Izay ny atongavanay eto. Marina tokoa fa mampanao politika koa mety misy dinika politika koa mety ho atao zany zavatra tsy azo iferana zany satria samy RMDM daholo tonga eto. Everiko fa tsy mahadiso raha misy fifanankalozan-kevitra jerevana hoe ahoana marina mahakasika an'ity RMDM zay ijoroantsika ty, koa dia everiko fa tsy misy mahadiso an'izany namana faniry koa dia vonona izahay avy an-Tamatavy zany hitondra ny anjara briky mahakasika ny Rahampitso. Zay zany zava-dehibe zay fa iverintsika zany fa dia ho avy maro be ny vahoaka zay hanoana an'izay hetsika lehibe zay ho ataony RMDM zay, ary araka ny teny pasteur hoe tena hiady-hevitra politika ihany koa satria zava-dehibe zany rehetrarehetra izany. Dia iverintsika zany fa dia hamaly an'izany antso izany ny avy any amin'ny faritra dia efa tonga eto avokoa dia ho antsika eto antoerana zany hanamafy an'izay hetsika lehibe zay ho an'ny fitiava tanindrazana zany. Fa amarana antsika satria fa lasa dia lasa ny fotoana aloha zany dia hoe anaraka akaika an'io resaka aditany ny Tomasina io tsika satria dia betsaka moa ny vaovao ananantsika. Izy io moa zany dia occupation natany any amin'ny 105 hectare any ho any izy io, ka ny 410 hectare amin'io dia eritreretina fa anovana panneau solaire zany raha ny resaka zay re amin'izao fotoana izao io moa dia tafiditra foana anatin'le velirano faharoa ny fitondram-panjakana zany. Dia zay le hijeron'ny fikambanan'ny mpamboly ao Manambatsio zany Tomasina zay efa azo lazaina zany fa efa miezaka mijoro amin'izao fotoana izao. Fa koatr'izay ihany koa dia misy akora amina orinasa hoe premium zay ao zay akana rano tany, dia io zany le anaovana le extension na fanitarana amin'ny porony Tomasina zay mbola betsaka ihany koa no mbola mila edikevitra n'izany rehetrarehetra izany, kanefa dia misy trano
misy fasana ao anatin'ity toerana ity zany. Raha ny vaovao fantatra de hoe fa nanomboka tamin'ny taona 3 no ny occupé an'izany toerana izany ny fokon'olona nanajary an'izany toerana izany ny fokon'olona zany de nisy zany amin'izay hoe fijoroana izany amin'izao fotoana izao zany de mandeha ny adihevitra mikasika annulation na titre zany zay miainga avy anivon'ny commune zany ka misy ny apahany eo anivon'ny commune zay miaraka amin'ny vahoaka zany na fikambanana ireo mpamboly mikasika ity tany ity zany de fatatsika moa zany fa tafiditra ao anatin'izany tany zany ny orinasa zay nambarana matsika teo ny filatexa ary efa namefy ny faritra ao anatin'izany tany zany ifampidiran-javatra marobe ity resaka ity fa ho arahantsika akaiky izy ity satria betsaka ny adevitra hoe hiditra ny moa ny vahoaka ihany koa de mieritreritra fa tsy anaiky ary tsy alo amin'izany toeran'izany de manao ny organisation izy ireo raha ny vaovao azontsika amin'izao fotoana izao dia ho arahantsika maso akaiky zay zava-misy ny Tomasina zay satria taky ny joronony tetsilany ery tsy manaiky omena zany société velaindy zany zay tany 10 hektara hototofana taky ny joronony ery ambolokandrina taky ny joronony eny amboanjy be resaka ohatr' zany tena resaka masiso mihitsiny ty resaka ty ary mijoron'ny malagasy ary zay fijoron'ny malagasy zay ny hoe tokony ampatonga sainany rehetra ao anatina révolution mangingina mandehandeha mametraka an'le hoe malagasy amin'ny malagasy ary sary-piaro amin'izay tany zay sy izay ijoron'izay malagasy zany zava-misy ataoko kely fotsiny zay hoe vaovao mafana sy itodian'saina andriamatoa Rafidiation Jean Remy sady mamarantsika moa no misaotra sy manao veloma ihany koa no manentana ho an'ny rapitso ho tonga maro. Ya fanentanana angamba zany no tsika marana anazy efa nisy fanentanana tsotsotra ihany nataoko teo fa eto koa eo ma vice président national ny RMDM antenako fa ity fanentanana farana ty ndray ama vice président national ny atoko HVM satria zay no anaovako cravate bleu eto androany ama vice président national ny atoko HVM misana ny province Toamasina manentana tsika HVM namana satria tsika membre feno ao anatin'ny RMDM miangavy atsika mba ho tonga maro amin'ny téléthon ataotsika rapitso mba ampisehotsika ny firaisan-kinatsika sampanohatra ko dia manantena fa de tonga maro tsika HVM amin'ny rapitso ary misy ny fomba fiteny hoe zay misaraka fasika zay mitambatra vato ko dia manantena tsika avoaka malagasy rehetrarehetra manerana ny nosy indrindra fa neto Antananarivo ihany koa mba ande anjara mavitrika mankasitraka eny ara va de misy fomba fitenenana avany antsinana zay an-tsaina samby an-tsena tsika samysika ihany ty fanetany ty moa zany fa de zay le mariky ny firaisan-kina fa hoany zay mahita ihany koa tsy fahombiazana zao fitondram-panjakana zao zay disy fanantenana zay tena hoe potika tanteraka amin'ny fiainany sy ny fiarikarenany rendez-vous magro rapitso zany afaka miadevitra zavatra afitsika araka mifanentanana nataon'ny pasteur Edouard Tsaramy teo zay anisan'ny mpikatroka lehibe tompon'andraikitra eo anivon'ny RMDM national makasitraka mivahintsika zay mifandimbo teto ary dia manome fotoana indray amin'ny alatsinainy indray tsika raha mbola tahin'ilay nahary iara-dalana eto amin'ny fandarantsika Miara Manonja ary dia samy anao partage betsaka tsika samy izara ihany koa tsika ny vaovao zay nambarantetso indrindra ho an'ny rapitso zay aza dino anefa mbola ho avy nietsika ho ataon'ny zon'ny mpanjifa sy ireo malagasy zay tena leo ny fitanga amin'ny vidim-piainana sy ny fahampotehana ara-tsosialy de mbola hoetsintsika eto indray manomboka amin'ny herinandro ny vaovao rehetra satria manomana zay etsika lehibe zay izy ireo alohan'ny 15 ny volana Desambra fidinana andalambe zany resahana izany tokolasy tompivavy mamarantsika de sonina ny teknisianina makasitraka ary dia manome fotoana ho an'ny manaraka indray samy tahin'Andriamanitra